Fahalemeravantsika tsirairay avy amin'ny anaran'irery Jesosy amin'ity fotoanan'io ity indray. Mbola fifaliana ho antsika moa zany ny hoe miray fosaina sy fanahy amin'izao fotoana izay ao anatin'ny hoe confinement zany tsika zao. Zavatra mbola tsy nitranga mihitsy zany eran-tany. Ataoko angamba fa zavatra vaovao antsika zany ary tsy hoe tsy hoe faniritsika akory nisy an'izany foana akory fa mba ataontsika ohatran'ny hoe spécial le izy ifampizarantsika zany amintsika tsy ny fiangonana rehetra zany dia mihidy daholo na 5 personnes ary zany dia tsy azo atao ny mivory. Misaotra anareo izay connecté, misaotra anareo izay vao hiconnecté, misaotra antsika izay ao ambadiky ny radio, misaotra antsika izay ao ambadiky ny messenger sy facebook zany aloha voalohany indrindra. Ny HSVKL MISSION FRANCE fitaovantsika tsirairay avy androany hitondra ny tenin'Andriamanitra isaky ny tokantrano. Androany dia sekoly ny tokantrano izay mitondra ny lohateny hoe tokantrano sambatra, tokantrano mahita an'i Jesosy. Amen. Tsika zany tokantrano sambatra tsika raisitsika ny opportunité rehetra izay mitranga, tsy raisitsika problème mihitsiny izay zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, fa afaka ahodin'Andriamanitra amin'ny faveurantsika foana izay. Nisy fotoana Petera nametra-panontaniana hoe iza ihany ary zany no tena ho voavonjy efa ohatran'ny toa enjakenjana ihany le zavatra ohatran'ny hoe takian'Andriamanitra zany. Dia hoy izy Jesosy hoe izao tadidio Petera, zavatra rehetra hain'Andriamanitra. Ary izao zavatra izao zavatra tena feno ato anaty foko ity zavatra anankiray ity zaraiko aminareo hoe tena en un instant ohatran'izay dia vitan'Andriamanitra manavitra ny olona rehetra. Fa izao kosa mila miara-miasa tsika miaraka amin'Andriamanitra, zany hoe tsika izay efa an'Andriamanitra zany mila miara-miasa aminy. Fotoana fanehoana ny zanak'Andriamanitra izao, le fanehoana ny zanak'Andriamanitra tsy le hoe miavaka fotsiny, fa le compassion, le fitiavana ao anatinao mihitsiny ohatran'ny ahoana no manifestenao azy. Omaly izay raha zara tenin'Andriamanitra tamin'ny ankizy tato an-trano, izy menadamo moa zany bien sûr satria tsika confiné tsy afaka mivoaka, tsy afaka mampiditra olona. Dia ny zavatra nitranga dia nanontany Joshua zany hoe ohatran'ny ahoana ilay tena hoe tena fitiavana, ahoana ny ahafantarana hoe fitiavan'Andriamanitra. Dia fampilaza teo zany Jean 3:16 etsetsetra. Dia au fait ny tena fitiavana faratapo indrindra le fanomezanao le tena anananao izay tena sarobidy aminao an'Andriamanitra. Fanomezanao izay sarobidy aminao an'Andriamanitra. Ho an'ny royaume zany izay zavatra tokony ataonao faratapo indrindra zany amin'izao dia ataonao an'Andriamanitra le izy. Zavatra tsikarotra amin'izao logika aloha le izy. Za aloha raha zany teneninareo zany anontanianareo zany ny zavatra mitranga amin'izao tontolo izao, amin'izao ankehitriny izao satria concerné ny olona rehetra eran-tany le izy. Dia tamin'ny voalohany tonga dia naka position psaume 91 ary zavatra logika le izy hoe zavatra tsy natao hiatra amiko zany, zavatra natao hijery fotsiny etsetsetra. Le izy zany zavatra tsy diso, fa kosa aveo rehefa hitanao ny position anao dia tokony misy andraikitra raisinao amin'izay aveo vis-à-vis ny toerana izay nametrahana anao. Ary iny moa ny hitantsika ao amin'ny Jérémia 29 amin'ny mampaminan'Andriamanitra ny Jérémia dia ny rahany izy hitory sy hitondra ny paix amin'ny olombelona rehetra zany any amin'ny nation izay nitondran'Andriamanitra azy. Dia tenena tamin'ny semaine iny koa moa zany tamin'ny alalan'ny hiraka hoe tsika tsy exilé akory, tsy exilé avy any Madagasikara, fa tsika dia efa tera-baovao amin'ny Kristy, olona ao amin'ny Kristy tsika. Dia ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy dia izao hoe tsika zany no
maneho an Kristy ety ambony tany amin'ny alalan'ny fitiavany, amin'ny alalan'ny fitsarana, amin'ny alalan'ny fivavahantsika ho an'ny hafa ihany koa. Tsika zao tena atsoriko antsika mbola ety ampiatombohantsika fotoana zay ararotintsika zao confinement zao ahafahantsika personnellement zany hoe miombom-bavaka amin'Andriamanitra mitokana. Ohatranay manokana zao de mangataka hoe roviana ihany ary zany hoe à plein temps etsetratretra zany. Fa zao mihitsy ny fotoana tena anehoantsika tahaka ny test koa izy zany ho an'ny kristianina, test le izy ho an'ny olona rehetra, test le izy ho an'ny kristianina ihany koa hoe aiza aiza tokoa ary zany le tena hoe fitiavantsika an'Andriamanitra sy fitiavantsika an'izao tontolo zao. Tsy le fitiavana an'izao tontolo zao sy zavatra fanaony fa le fitiavana an'izao tontolo zao le olona le mbola tsy ao amin'ny Kristy. De misady resentsika tsirairay avy ihany koa satria ny ankabeazantsika mbola betsaka ny ankohonana tsy ao amin'ny Kristy, tsy ao amin'ny Kristy daholo. Androany tsika sekoly ny tokantrano de ny zavatra ao am-pontsika de tokony anana an'ity verset ity tsika hoe acte 16:31 hoe minoa Jesosy Kristy tompo de vonjeny ianao sy ny ankohonanao. Alléluia. Tena za reto vao nahafantatra an'io teny io tamin'ny alalan'ny Pasteur Rodolphe moa zany de avy eo namaky baiboly. Zavatra tsy afaka eo ambavako mihitsy zay zavatra zay. Isaky mitondra ambavaka ny ankohonako zay any Madagasikara na tonton tantiny cousin cousine de hoe zany manana antom-pisina koa za kristianina ankehitriny zao matoa zany nalaina ho lumière de tsy lumière hoe natokako ianao ho lumière sy Andriamanitra de avako ianao de atoko miavaka ety natsony mba hisintomana andreo havana matsakaiza sy cousin sy cousine ho any tonton sy tantine ihany koa mba ho an'ny Kristy daholo. Amen. Tsika zany natsona ohatrany taky nitsonany Abrahama hoe ray mino de tsika zany ohatrany hoe ray mino amizao de tsika no misintona andreo havana matsakaiza tsika tsirairay avy. Za mahatonga tsika tsy tokony leo mihitsiny mivavaka ho an'ny hafa. Nisy vavolombelona ray zay de hivavaka tsika vavolombelony ny dresseur le izy pasteur dresseur de izy namany pasteur prophète Jérémie Soudril de azafady de ny fotoana zany efa samy nanolo tena ho an'i Jesosy zareo de nisy fotoana niembotra kely dresseur, pasteur dresseur, mbola tsy misy pasteur sy prophète moa zareo tamin'izany. De ny zavatra nitranga izy zany mbola miverin-dalana tany amin'izay nataony tany de pasteur Soudril tsy hoe kivy ela zany rehefa tsy androso de any lahy fa tao anatin'ny fony foana hoe tsisy zavatra tsy vita ao anatin'ny vavaka zany. Zay le niteny zay le message nalefantsika tamin'ny maraina amin'ny invitation hoe Jakoba de maty satria tsy nandray andraikitra ny église, fa Petera tsy maty satria nandray andraikitra amin'izay ny église mivavaka. Amen. De rehefa mivavaka ny église de nisy vokatra le izy, tsy maty Petera nandefa anjely Andriamanitra nanavitra azy. De nizarainy pasteur Rodolphe tamin'ity semaine ty raha ny enontsaritsika de hoe Jesosy rehefa teo anatrehan'ny Pilato, rehefa niproclame izy, rehefa niannonce an'ny Pilato izy hoe zany afaka miantso amin'Andriamanitra izy, zany hoe mivavaka zany. Rehefa miresaka amin'Andriamanitra hoe andefaso anjely hanavitra de izy afaka misy 12 légion izy afaka midina manavitra izy satria Pilato zany nieritreritra be mihitsy hoe zaho izy tena eto am-pelatanako ny ianao raha ohatra ianao ka tena mitsotra zany de tena afahako ianao hoy izy Jesosy fa efa nanomenanao fotsiny io, fa efa nanomenanao fotsiny io ataovy zay tokony ataonao fa zao fotsiny aloha afaka maka anjely 12 légion izy de omeny ray anazy zany. Tsy nataon'Andriamanitra le izy. Izy pasteur Rodolphe hoe tsy nandefa koa Andriamanitra na de zanany ity indrindra satria izay mihitsy le volonté n'Andriamanitra tamin'io tsy maintsy miditra amin'ny passion Jesosy satria raha tsy zany very daholo ny olona rehetra. Alléluia. De ohatr'izay ihany koa ny église zany raha tsy nivavaka tsy afaka atao koa Petera fa maty tao ihany koa de nisesy teo daholo ny apôstôly rehetra zany de ringana tsy mipasy tsony fa nanomboka teo amin'izay ny église nivavaka. Eo le tiana hiaviana amin'ity androany ity, mila mivavaka ny église, mila mivavaka ny isa-tokantrano. Alohany andehanako lavidavitra
efa hitako tsika efa connecté daholo ary misaotra tsika tsirairay avy ny fitondranam-bavaka sy ny connexion andao tsika tsy atoritory tsy vacances akory zao zavatra mitrango zao tena atao mihitsy hoe l'heure est grave zany am'izao tontolo zao l'heure est grave satria tsy mbola miaina mihitsy zany ny cas rehetra mitranga eraky zao tontolo zao ary presque amin'ny pays rehetra de voakasy ary dommage pays nanodidina Madagasikara efa voa daholo fa nanomboka omaly zany lasa hoe nisy 3 cas olona avy any Frantsa sy olona avy any Seychelles anankiray de avy any Maurice angamba izy teo hoe nitondra le virus ao an-tanàna tsy ametsitsika fa raiso ny fepetra fotsiny vavahy ianao toery satana te androtrana andao tsika fomba fiteniko antsika tsirairay avy teny rehefa le miveye hoe tsy voatery hita amin'ny Madagasikara akory ntsika mivavaka ho azy tsy voatery hitany la Frantsa akory na hitany Chine tsika mivavaka ho azy fa zao fotsiny ny fandraisana ho andraikitra ao anatin'izay zavatra hoe zany nga manana didy aman'andraikitra eto ambonin'ny tany zany Kristy velona eto zany no tanana sy tongotra Jesosy zany vavan'i Jesosy eto amin'ity tany ity andeha andray andraikitra raha nga za amen fa milohan'ny zavatra rehetra andao tsika hivavaka mino fa zay fampidiran'izay mampiditra antsika ao anatin'izay connexion anatin'izay fanotronana zay fanotronan'Andriamanitra de hoe miassiste Andriamanitra assistance divine le fréquence ny assistance divine zay akasika atsika tsirairay avy sy connecté ankehitriny de mangataka anareo mitondra ambavaka sy mimpanompo an'Andriamanitra pasteur mirindra zay mbola izarana teny eo anko rehefa avy eo tsisy sampona ny connexion azo ny anjarantsika tsika tsirairay avy minoan Jesosy Kristy tompo fa raha mbola ny tenin'Andriamanitra no zaraina eto de azo ny anjarantsika tsirairay avy tsika fa zao kosa mila folonaktsika izay no mahatonga tsika mivavaka daholo tsika hivavaka hanomana ny fiainantsika tsiray manontolo teny eo am-pelatanan'Andriamanitra tena fanasy fiainana ray amin'ny anaramerin'i Jesosy avy Nazareta mivavaka ray eo amin'ny anaramerin'i Jesosy mivavaka izay tsirairay avy zay ambadiky ny connexion internet ary isaoranay anao zany Jesosy Kristy tompo satria tsy mba connexion takiny tamin'ny andro nanoratana ny epistily zay androany hoe mila nalefa nosoratana taratasy nalefa soavaly nalefa sambo fa ankehitriny zay de toerana lavitra ary ny connexion samihafa zay misy anay tsirairay avy ankehitriny de afaka se connecté zay ary isaoranay anao ny connexion fa tena tsara na ny radio na ny Facebook ray amin'ny anaramerin'i Jesosy mivavaka zahay miompo miompotsaina miompanahy misakorde tsara zay Jesosy Kristy tompo ny amin'ny tokantranonay tsirairay avy androany mba ho vanginao ary tena hita ny tavan'i Jesosy zay tsirairay avy ianao rehefa nanome ny ordre tamin'ny arona de tao anatin'izay vavaka izay ny hoe ao nombre 6 le hoe anandratra ny tavany aminareo re Jehova aza manafina ny tavanay aminao re Jesosy aza fena ny tavanao fa aoka ny tavanao tena mirapiratra ao anatin'ny tokantranony tsirairay avy androany Jesosy Kristy tompo tena misaotra amin'ity androany ity fa tsy sakana indray ny teninao androany ary ny teninao tena fantatray fa fanasy fiainana zay teny fanasy fiainana zay ary le teninao zay nitenenao hoe andefa ny teniko anasitrana azy sy anafaka azy amin'izay lavaka ny anjerana de izay teny zay indray no hoaninay androany tompo aoka ny sofinay tsy andre fotsiny fa aoka ny masonay ahita ny kasiky ny tananao androany ny tokantrano fa hijoro tokoa ao anatin'izao sekoly zao fa ianao Jesosy Kristy tompo ny tompony iraky ity ary tompony reto ondro tsirairay avy reto tompony reto olona zay nasainao eto amin'ny latabatra reto nona sy mangetahita amin'ny fahamarinana nona fanotronao nona hafantatra anao nona te ahita ny tananao mihitsy zao anatin'ny tokantrano ka raha eo ianao sady ny efa malivavaka ny tsirairay avy fa tena misakorde saina fosy fanahy zay ao anatin'ity sekoly ny tokantrano ity fa ny teninao de efa nilaza fa naiza vorindrona rona telo eo ampovoany rona telo amin'ny anarako de eo ampovoany raha eo manotronanay raha eo amin'ny anaramerin'i Jesosy avy Nazareta amen alleluia zavatra fantako de tsotra fotsiny tsara Andriamanitra teneno no akaikinao tsara Andriamanitra raha nytany ianao hoe Andriamanitra iza Andriamanitra religion iza na religion iza no miprofetiser par rapport amin'ny zavatra ho avy
par rapport amin'ny zavatra ho avy. Andriamanitra milaza ao amin'ny Apokalipsa fa izy Apokalipsa 1:8-9 izy le anio le omaly ary mandrakizay. Le Andriamanitra ny anio io akasika amin'ny fiainanao androany au nom de Jésus de Nazareth. Za matoky fa misy fiovana eo amin'ny fiainanao, misy kasika amin'ny fiainanao androany. Aza midoteny Andriamanitra mihitsy na dia ny kely aza. Aoka Andriamanitra tsy hita doty ao anatin'ny fonao androany. Matoa connecté eto dia misy zavatra tianao fantarina. Aza eritreretina hoe inona position ny HSVKL Mission amin'ny coronavirus, ny position ny HSVKL Mission dia ao amin'ny Kristy. Amen. Ohatranao any koa ao amin'ny Kristy. Position antsika dia ao amin'ny Kristy tsika. Alléluia. Tsika zany position antsika dia ao amin'ny Kristy. Dikan'izay raha Andriamanitra nefa nametraka antsika ao amin'ny Kristy tsisy tony atahorantsika zany intsony. Au nom de Jésus miala ny tahotra. Alléluia. Tsy maintsy averina foana zany. Dia zavatra nafinaritra rehefa naka an'ity révélation ty dia hoe tsisy religion zany, tsisy andriaman-kafa zany afaka mahafantatra ny ho avy. Zay mahatonga n'Andriamanitra miteny ny amin'ny zavatra ho avy ny anontany eo azy satria tsisy andriamanitra hafa afaka miprofetize ny zavatra ho avy zany. Ao anatin'ity baiboly izay ananantsika tsirairay avy ity dia izao fantaro tsara sous l'inspiration divine. Rehefa mamaky ny dikateny dictionnaire na leksika grika sy hébreu tsika, ny dikany hoe prophétiser dia hoe parler sous l'inspiration divine. Tsy any prédiction zany ny resahako fa hoe parler mihitsiny, parler sous l'inspiration divine. Fa iza moa ny fanahy afaka miprofetize akoatra ny fanahin'Andriamanitra. Mety miteny tsika hoe dia ahoana reny le diseuse de bonne aventure reny, tsy miresaka an'ireny avelao reny ihany fa andao aloha tsika hifantoka amin'ny antsika zao. Dia zao Andriamanitra efa nilaza hatramin'ny Ancien Testament zavatra hitranga. Raha ohatra tonga dia raisiko fotsiny tonga dia mandingana be satria tsika tsy valapatra be loatra koa fa tonga tsika dia ho any amin'ilay tena votoantiny. Any amin'ny na Luc 22 milaza Andriamanitra, Jesosy mihitsy nilaza direct. Izany hoe Andriamanitra velona nidina tao anatin'ny vatany Kristy sous l'inspiration an'ny fanahy masina izy fa tena izy Andriamanitra mihitsy no niteny ary ny sofin'ny apôstôly nareo hoe zao sininy zao tsy maintsy tonga daholo. Le sininy efa tonga ary Petera dia namerina hoe zao le sinina amin'ny andro farany ozy izy tamin'ny idina ny fanahy masina tamin'ny nanangana ny eglizy voalohany. Ary ny eglizy tadio tsara fa ny rôle ny eglizy voalohany dia fanangonana an'izay ho an'i Jesosy amin'izay. Ao ny épouse dia ao le peuple de Dieu izay ho voavitra daholo hisitraka ny fanjakan'Andriamanitra hiaraka aminy éternellement. Andriamanitra tena tiany olona rehetra ary tsy tiany hoe hisy ho any amin'ny enfer zany ny olona. Soit ny mahatonga ny olona tonga any amin'ny enfer, soit ihany koa mahatonga ny olona tonga any an-danitra. Tsisy tonga any amin'ny ray raha tsy amin'ny lalaka ozy izy Jesosy. Izy ny lalana fiainana sy famarinana. Tsisy afaka dinianao, tsisy olona niteny izany, tsisy profeta niteny izany, tsisy Andriamanitra niteny izany ankoatry ny Jesosy avy Nazareta. Raha tsy le Andriamanitra rainao. Raha manontany zany ianao ahoana moa zany tena fantarina hoe tena izy ny baiboly izay zavatra izay, manontany ianao tena. Manontany ianao tena. Ary manontany ianao iza ny afaka manome anao pe amin'izao zavatra mitranga zao. Afaka miteny daholo zao président presque président rehetra efa niteny fa tsy mampitsahatra ny olona le izy. Marina zany, manao ny asany zareo. Tara ohatra le niteniko teo zao ohatran'ny hoe Pilato. Pilato dia ohatran'ny hoe te hiaider an'i Jesosy izy zany hoe zao izy manana fahefana afaka anao amin'izao accusation zao ozy izy fa kosa ozy izy tonga dia Jesosy moa namaly hoe fahefana nomenanao io ka na président izy fahefana nomena azy reny dia manana didy aman'andraikitra izy miaro ny pays-any dia idiny ny pays-any dia mikarakara izy mandefa docteur, mandefa armée un peu partout izy mba hahatonga ny olona ho tsotratran'ilay virus. Mety ny ataony dia tsy maintsy manaraka tsika. Izay mila hetsika mbavaka tsara mihitsy ny incivisme ankehitriny izay hitantsika hoe misy ny sasany hoe tsy maintsy mihazakazaka ahoana. Tsika zany tsy ao anatina périodena vacances zao, tsy ao anatina périodena hoe ny confinement zany tsy périodena hoe fifampilalaovana. Fa rehefa tafaresaka izay mivady zao ary tena misy tombony be dia teo izay mivady gaga hoe tena tsy mbola nisy fotoana ka hoe 15 jours izay azafady nidy aman-trano izay 10 mianaka.
tsy mivoaka tsy miditra fa ato. Ny relation anay mivady, ny relation en tant que père, relation en tant épouse, relation entre parents enfant, lasa misy ohatrany hoe misy rétablissement ataon'i Jesosy zany na ny communication any satria za zao ohatra miala vao maraina de mitéléphone amin'ny atoandro fa miresaka kely vetivetika amin'ny izy efa mianaka, de amin'ny hariva indray tonga amin'ny hariva iny zavatra ataoko hoe 3 heures maximum ny afaka miresaka, fa zao zany tena presque 24/24 pendant 15 jours eto. De ohatr'izay ihany koa zao ny ankohonanao io aza raisina vesatra hoe le ty ahoana koa zany, ahoana ny fandraisako ny vady aman-janako ato, misy zavatra tsy normal raha ohatra ka ohatran'izany. Ho anay manokana zao tena faly zay hoe mahafinaritra kosa zany miara-milalao zay, bien sûr misy fotoana misy ny récréation miaraka amin'ny ankizy, fa tsy maintsy miara-mivavaka, tsy maintsy miaraka mizara ten'Andriamanitra. Zay zao mbola tsy niaraka ny sakafo atoandro zany hoe raha tsy hoe RTT na ohatra hoe vacances congé, fa tamin'ity semaine ity zao isan'andro maraina atoandro hariva miaraka misakafo, raha tsy hoe misy jour de jeûne zany. Azonao hoe tiako tenena fa misy rétablissement, misy exercice tiany Jesosy iainana mihitsy zany amin'izao zavatra zao. Vao nitrango io zavatra io de tena tonga de niteny tamiko tsara mihitsy ny fanahy masina tena mbola tsy izy io sisa. Mbola le signe fotsiny ao amin'ny anisan'ny signe fotsiny io. De zao zavatra rehefa nitondra mavaka izay mivady omaly zany nanao intercession, de zao nitenen'ny fanahy masina ihany hoe zao ozy izy tadidio tsara ozy izy zao izy tadidio tsara fa rehefa any amin'ny andro farany raha tsy zao zany de efa mifampikotrana antsika samy maka amin'ny plasiny daholo, samy tena volona ihady zay ny hoe soldat antsika. Raha tsy ohatra tsika ka tena raha tsy efa tena volona tsara daholo tsika, tena raha ohatra ka sendra tonga amin'izay le loza zany tsika moa zany amin'izany tsika miomantsika mba sanctifier, purifier tena any Jesosy esprit corps amin'izay corps Thessaloniciens 4:23 5:23-24, un Thessaloniciens 5:24 purifier tsara irréprochable. Rehefa tena tanteraka izay zavatra de tafana miaraka amin'ny Jesosy de tiako hitondrana antsika kely ao amin'ny Exode 12. Exode 12 resaka momba ny famille io zavatra io. Andreo moa izy resaka famille hoe tokantrano sambatra, tokantrano mahita an'i Jesosy. Ny tokantranonao ve mahita an'i Jesosy? Zanakao ve mahafantatra an'i Jesosy? Vadinao ve mahafantatra an'i Jesosy? Ohatrany ahoana ny situation an'i Jesosy eo anatrehanao? Efa omaly zay 10 mianaka rehefa nanao an'ilay culte familial fanao isan-kariva de izy tsy voatery adiny telo na inona fa 15 na 20 minutes 30 aloha raha ohatra ka oka tonga amin'izay alleluia, fa manomboka amin'izay zany le izy de gaga be zany zareo zao zany teneniko hoe le Matthieu 18 zao nefa vakitsika miaraka Matthieu 18 zao nefa vakitsika Matthieu 18 19 raisy ny baibolinao hiaraka mamaky tsika. Matthieu 18-19 de 20 ihany koa zany. Ozy izy Jesosy miteny anaran'i Jesosy, j'ajoute que si 2 d'entre vous êtes d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. De zao zavatra niteneniko satria avy nanao récréation kely zany zay, de zao niteneniko azy. Satria i Estera zany manana ny tabletiny izy. Tsy mentsika tsy zany fa tsy manana tokotany, tsy ohatrantsika hoe mikarendry mitaingina tambosy manao kasokasoka apoka zany ny ankizy fa ao anatin'ny appartement de misadapy tam'izay tsika fa asiana horaire fotsiny le izy, asiana fahendrena zany. De zao niteneniko raha io tavoaloha zany Joshua ohatra mbola ampelipelika teo de niteneniko izy Joshua qu'est-ce que t'en penses des 2 versets? Satria izy Jesosy hoe là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom. Et qu'est-ce que t'en penses Joshua? De aveo nanontany an'izy de zao niteneniko taminy Joshua raha ohatra hoa ka ao anatin'ny cœur-ny lahy dans ton cœur il y a que Minecraft. Et là t'es présent fa tu penses toujours à Minecraft. De Estera
misy zavatra nitenen'izay koa tsy tadidiko indray ny anaran'ilay fa misy ry zavatra fijeriny ohatran'ny vidéo an-jaza zay de oza zay koa ny ao anatin'ny fonoana de gaga be za mais comment tu sais papa ou sisa de raha ohatra hoe maman raisiko ohatra zany ohatra hoe ny maman hoa zany raisiko hoe shopping de tsy andriny zay avy tanan'ity anaovany shopping sur internet de ny papa indray film sy voiture de est-ce que Jésus sera au milieu de nous mais non il sera pas au milieu de zao ny zavatra nyteneninay tamin'zareo hoe zay mihitsy no any zavatra zay mihitsy no ilaina an'le hoe rehefa any amin'ny école nareo de mila miomana tsara tsika hoy izy Jesosy si deux d'entre vous se mettent d'accord misy en accord misy accord misy lesona zay mbola ataontsika an'le izy mila misakorde tsara mihitsy mivady zany ka fotoana zao ho anay dimy mianaka zao de misakorde zay dimy mianaka mandritry ny ty 15 jours ty se confiner tena kaikinao article confinement za manokana tena tiako le za aloha tsy nanana doute satria tiako mivady aman-janako tsy ohatran'ny sasany hoe tia miala maraina de any amin'ny namany tena iarahany fa tsy nivady aman-janany zay indray aloha tsisy doute na mivadiko na zany na ny akiziko ary tena tia miaraka zany zay fa kosa tena ho fantatrareo le izy tena tiany Jesosy mihitsy zany tsika tena zay le hoe confinement zay tena miverina ao anatin'le hoe vie familiale de rehefa ohatra ianao ka rehefa mijery vaovao fa na zao tontolo zao raha veriny Jesosy eo anatin'izay zavatra zay famille zany akory tsy miteny ary ohatra ka seul ianao aza mametsiny aza kivikivy fa manana famille en Christ ianao alleluia de mifanohantsika zany mahatonga antsika mifandefa SMS foana mifampanontany ça va tsara misy zavatra ilaina etsetratretra mety hoe tsy afaka déplacer foana fa mifampanontany vaovao tsika satria iraitsika on s'accorde tena kaikinao misaccorder ka any amin'ny farany any tsika de vavaka ho an'ny tokantrano eto France moa sy Madagasikara aloha zany personnellement de ny afaka ihany koa de se mettre d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste il les exaucera ka misy zany problème am'izao misy problème araky ny tokantrano misy problème be da be zany mitranga zao hoe problème ary économie tena tsy zavatra tsy touché zany zao ny fiainan'ny zanak'olombelona ary na ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra de misy voakasika fa zao kosa tena kaikinao zao kosa ny zavatra mahafinaritra ao anatin'le izy de miara-miasa mahasoa le izy satria na vie de prière anao ary fantako fa misy touché lasa mikatsaka be da be an' Jesosy kokoa ianao alleluia zay le izy mandehana am'izay ary any amin'le exode 12 le tiako hitondrana anao teo ao amin'ny exode 12 resaka saditsika momba mipasika Pâques ao amin'ny exode 12 de repas par famille le izy telo trano sambatra repas par famille ary par famille de tiany Jesosy mihitsy tsika ananazy tia mihitsy tsika tena eo ampovoany izy mais fa misy zany ny moment de récréation fa misy ny moment tsy maintsy hipartager tsika ny ten'Andriamanitra tsy maintsy hinanantsika le Pasika ary le Pasika zany de io tena efa nitenentsika io tsy resaka fête religieuse hoe isaky ny ao mois d'avril mai juin io tsy resaka andro date tsony le izy fa tena à chaque moment zany tena à chaque repas tokony mihinana Pasika mihitsy tsika tokony conscient daholo zany hatrany amin'ny kely hatrany amin'ny lehibe indrindra hoe tena opportunité zao mbola sokafan'Andriamanitra antsika zao hoe confinement alleluia zay teneko anareo hoe raisitsika le izy ho tombony zao confinement zao ny amin'ny rôle père tsy resaka hoe mivoaka de mitondra vola miditra tsy resaka hoe mandeha miantsena de rien ne manque à la maison ny rôle père ao anatin'ny baiboly inona bakeo ny proverbe miinstruire zanaka raha ohatra ianao ka tsy niinstruire ny zanakao hatramin'izay fotoana zao iinstruiziavanao ny zanakao tsy ny any amin'ny école de dimanche tsy any amin'ny klonga skool ihany akory inona ianao pasteur alefaso io mba hanaro any ohatr'izany koa ny femme s'épouse ahoana raha ohatra ka présent foana amin'izay maria anao tena se soumettre ve ianao sa mbola chef be any ianao ohatr'izay ihany koa ny ankizy en tant que maman koa izy de misy instruction proverbe 1:8 misy instruction
papa mandefa ny mampianatra momba ny connaissance de avy eo maman mandray an'iny connaissance iny de mandefa instruction ho an'ny zanaka. Alleluia, mahafinaritra io vakio Pâques io de hitatsika zany sady fiomanana amin'ny Pasika koa moa zany zao. De zavatra nitranga efa nanontany ny fanahy masina zany de za hoe ao amin'le Exode 12 une famille manana agneau sans tache. De io ny pasikatsika de Kristy any bokin'ny Korintiana any Paul tena nazava an'izay. Pasikatsika de Kristy. Tsika zany mila faly mihinana nofony Kristy foana tsika au nom de Jésus, fampizarytsika. Ny zany tsy hoe za pasteur navadiko pasteur de samy miala. Tsy maintsy mihinana ary tsy maintsy avitra ny taranakitsika satria premier responsable ny zanako voalohany indrindra de ianao. Ny premier responsable ny vadiko en tant que za ohatrany hoe za zany le Adamo premier responsable de premier responsable atao Eden tsy eva mihitsy fa i Adamo. Zay natonga hoe na de i Eva ary nihinana le voankazo voaloha ny voadina voaloha de tonga de iny tena ataonao ry Adamo. I Adamo avy eo nanilika le vehivavy nomenao vady mihitsy ny tena misy problème amiko. Izy nitondra problème tamiko moa zany embeso tsara ny vadinao tsy hoe biby izy akory fa omeo azy tokony sahaza ho azy, meo fitiavana izy, koloa izy, karakarao izy. Zanakao raha ohatra ka irritenao foana, c'est le moment de mettre le point sur le i zao. Alléluia. Ao tsika zanakitsika zany am'izao de karakaraintsika ihany koa. Zanako lahy zao de formeko izy ho tonga lehilahy tsara mazoto. Zanako vavy formeko ho tonga reine tsara taky Esther. Za mahatonga ny zanakitsika tsy omentsika anarana XYZ fa tena omentsika ny tena anarana tena araka sitrapon'Andriamanitra. Le zao nangataka vavaka se de Joshua tena nahazo Joshua olona audacieux. Le tena mafimafy tsara ohatran'izay ihany koa ohatr'izay ihany koa Estera en tant que reine. Alléluia. Etsy amin'ny écran. Alléluia. Ao tsika azafady de zao ao amin'ny Exode 8 Exode 8 verset 4. Exode 8 verset 4 minaran Jesosy. Exode 8 verset 4 minaran Jesosy. Ao tsika. Le pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit: priez l'Éternel pour qu'il nous débarrasse des grenouilles, moi et mon peuple. Alors je laisserai aller votre peuple pour qu'il lui offre des sacrifices. Tenenao akaikinao Andriamanitra tsy azo maso andena zany. Tsy azo anaovana chantage tamin'ny Mosesy sy Arona se présenté voalohany teo amin'ny pharaon tsy fantany Andriamanitra ary atao amin'ny royaume ko ozy izy pharaon tsy mivoaka velona zany reo fa esclave ny Égyptiana ny Israela mandrak'izay. Azontsika tsaina ve le izy ateto ny tiako tenena de zao ary tia ny fanahy masina ho saintsaintsika ty zavatra anankiray ty. Misy olona mivavaka ohatrany ty zavatra ty, prier l'Éternel, lasa ohatry mifatany tapoka Andriamanitra rehefa misy problème izy. De baraseo aminay le grenouille ka ohatry manelingelina anay izy, de baraseo aminay le grenouille. Fa jereo inona le izy? Misy takalo ambadiky le izy satria te hanana piso fotsiny, te hanana pe ho an'ny tenany fotsiny izy, fitiavateny zany ka misadrese aminao voalohany indrindra kristianina. Zafady ho antsika voalohany kristianina, tsika rehefa mivavaka aza manilika an'le izy fotsiny fa tena mijoro tsika taky ny joron'i Jesosy ho fanavotana ny olona rehetra. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanamy fiainana mandrakizay. Alléluia. Tsika mbola tsy naharehan'izany Jesosy zany taloha. Jesosy efa maty talohany nahaterahako sy nahaterahanao. Efa il y a plus de 2000 ans izy nefa tonga tety ambony de maty somatsara de nitsangako velona somatsara ho voninahitran'Andriamanitra ray. Zafady alléluia. De zao aza manao ohatry ny ty fivavaky fangataham-bavaky i Farao ty
priez l'éternel, nga fantandray l'éternel, nga mahery indray l'éternel, manindry tsy mivavaka tamin'ny raha, raha izy tsy mivavaka tamin'ny Andriamanitra be da be an'io. Azonao ve le izy? Dia misy be da be ohatran'izany. Tsy fantany Andriamanitra raha tsy mio anaty problème izy, tsy fantany Andriamanitra raha tsy efa ao anatin'ny aretina izy, tsy fantany Andriamanitra raha tsy zao, tsy mikitika baiboly raha tsy misy problème. Rehefa marary dia zay vao ampondamy baiboly. Mais non, rehefa marary ny zanany zay vao ohatrany toseny any, atsoa ihany, atsoa le mpanompon'Andriamanitra ohatr'izao, mba aoka ianao surtout resaka amin'ny papa rehetra zao, aoka ianao ho Kristy araka ny ao amin'ny Efesiens 5, aoka ianao ho Kristy ao anatin'ny tokantranonao. Tsy ianao Kristy fa ianao mijoro tahaka ny Kristy ao amin'ny tokantranonao. Aoka ianao le mijoro ao tokantranonao manomboka androany, hoe lehilahy tsara, andry azo ekinana. Ary izay manana anarana andro tahaka ny Pasteur Razanakoto tena diraina Jesosy, joro tahaka an'izany mihitsiny. Satria raha ohatra ka ny lehilahy ny vovoalohany ka mirotana, lasa daholy. Joroam-pavombelona reo zavatra nitranga tamin'ny herin'ny androany. Voninahitra an' Jesosy no zany ny joroana favombelona, témoignage izy, mahafinaritra le izy. Ary ilaina amin'ny témoigner. Tamin'ny herinandro sekolin'ny fanasitranana. Dia raha tadiditsika tsara ny titre ny lesonantsika tamin'io dia symptôme sy syndrome. Zany hoe symptôme vs identité. Ny syndrome sy ny symptôme dia avy amin'ny aretina. Ambadiky ny aretina dia misy devoly. Io devoly io dia te se manifester. Dia se manifester amin'ny zavatra hita maso izy. Dia ny devoly ny aretina dia te se manifester amin'ny corps-ny olona zany avy aty ivelany. Zany hoe maka possession amin'le olona izy dia ampijaliany dia ohatra hoe arreteny moteur any amin'ny aty na moteur any amin'ny tsinahy na ohatran'ny ataon'io coronavirus io. Tsika tsy mitory ny aretina fa enoy devoly io, anarana devoly mihitsy le izy. Dia zao misy devoly ao ambadika io zavatra io. Dia que ce soit ny esprit saint na esprit impur, ohatra hoe le aretina io zany dia mila tempoly izy, mila endroit hitoerana izy afahany se manifester. Ohatra hoe volon'ny fahasiahana ka tratran'io le olona anankiray dia lasa masika le olona, dia volon'ny fahavetavetana dia tsy maintsy lasa tempoly ny fahavetavetana le olona dia se manifester izy dia manaparitaka virus tahaka ny VIH, MST, isan-karazany maladie sexuellement transmissible etsetreretra. Ny fanahy masina koa ohatran'izay raha ohatra ka tianao, raha ohatra ka tsy mbola mazava aminao le amin'ny 1 Corinthiens 6 manomboka verset 17 hoe tsika dia ny tempoly ny fanahy masina koa te se manifester Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny izay atao anatintsika, manifester ny royaume, manifester ny personnalité na ny caractère de Dieu, l'amour Christ zany. Alléluia. Dia izay mahatonga antsika hoe mandray Jesosy tompo famonjy ny fiainantsika dia miofotsika de l'intérieur aloha zay vao de l'extérieur. Ao tsika. Dia io zany le miinvité anao hijery an'izay lesona izay tamin'ny sabotsy le izy. Misy moa lesona be da be na sekoly rehetra avy any Madagasikara izay ataon'ny Bishop Rodolphe sy Pasteur Rodolphe sy Pasteur Mama Viviane zany, ireo pasteur be da be izay any Madagasikara zany. Dia eto toerana ihany koa na any Marseille na eto Paris zany dia mizara io daholo zany. Misy ny ao amin'ny radio dia misy ny ao Facebook. Ary miinvité misy ny en direct any Tranomanga isaky ny alarobia zao misy mifandraisana. Connecté avy ianao ohatran'izao ataontsika izao fa mahazo ianao. Zay zao nahazo be da be mihitsy hatramin'izay risorana Jesosy mihitsy nisy to Facebook sy ny Messenger to fa tsy fanaovana like sy ny dislike isan-karazany fotsiny fa tena resiraiso ny opportunité zay omenanao. Misy ny sekoly rehetrarehetra dia mandeha daholo. Misy ny canal YouTube ny HSVKL ao daholo, misy ny HSVKL MISSION FRANCE ao daholo ny vidéo rehetra. Afaka mamoky tsara ianao anatin'izao confinement zao. Amen. Ny sakafo indray mety tsy ho levinao satria betsaka mihitsy zany ny teny zaraina. Dia zao ny zavatra nitranga hiverina amin'izy amin'izay. Dia nizaran'io teny io zany dia vao zomany iny nahazo an'ilay teny zany dia efa nanomboka bizarazara zahako fa tsy narary akoriny ohatran'ny reradreraka. Ny alina ny sabotsy tena tsy mbola nisy ohatr'izany fa tena tonga dia ohatran'ny hoe tena se présenter tamiko mihitsy zany ilay aretina.
tena se présenter izy ary tao anatina vision izy de tena se présenter ohatrany hoe aiza za ohatrany hoe aiza natoetra mihitsy aiza le finoanao e aiza le Andriamanitra tamin'io environ 23h30 tany tena tonga de sady narary tonga de teneko aminao hoe araky le teny zaraina zany le symptôme zay ao ambadiky le satana zany ao ambadiky le symptôme se manifeste tsirairay avy de tamin'ny voalohany zany hatramin'ny foko midobodoboka be tsemboka be tsisy ohatry zany de tonga de nitsangana de efa fanina zany ao anatin'le izy tonga de nandoalika de niantso ny anaran'i Jesosy tsy nanao délivrance teneko anao hoe tsy nanao délivrance fa ny fanahy masina nanampy anahy de chaque fois nanomboka hatrany amin'ny tapon-doka hatrany amin'ny paladie niraisiko daholo am'izay positionko ny identité etsetretra de taty amin'ny loha raisiko daholo ny teny sahaza rehetra resaka amin'ny fanasitrana de niafana izy vita somatsara hatrany amin'ny paladie tsany efatra maraina tena zay vao andeha atory am'izay efatra maraina tena tsisy ninona tsony tsisy ninona tsony raha ohatra ka mety nieritreritra hoe hay za ohatra mifanerasera tamin'ny pasteur tamin'ny sabotsy aza matahotra ianao fa misy tena mifanerasera amiko ny ray fandriana amiko ary kely indrindra mihitsy izy i Jeremia 2 ans izy mbola tsy feny 2 ans akory tsy marary tsy mikohaka tsisy lelo akory izy ka aza mieritreritra hoe hay namparary anazy de le niaraka tamin'ny pasteur diso zany zavatra zany ary disoko zany fa au nom de Jésus raha ohatra ka sendra marary ianao raisa fanasitranana anao au nom de Jésus de Nazareth tahaka ny nanasitranana anahy ny anasitranana anareo ihany koa au nom de Jésus de misy ny zavatra ka ohatran'izany ka satana zany rehefa après mahafantatra an'le tena tsika de manandrana izy misy test misy épreuve de tao anatin'le izy za zany raha ohatra ka tao anatin'le izy zany ka very ny finoko de eo am'izay inona ntsony am'izay zany fa de maty raha ohatra ianao zao ka ohatra ka kely finoana koa zany mare an'izany zavatra zany hay fa hoana koa pasteur ny voa an'izany hay fa nga possible mbola voa zany fa hoana fampianarantsika mety possible mandalo zany zay le teneniko anao hoe possible mandalo zany fa iza ny etopazana voalohany indrindra aloha voalohany indrindra mijery ny aziatsika le roi aziatsika tamin'ny herinandro inona zavatra nitranga azia de narary izy fa ny problème nakany Beelzebub izy nitava ny Beelzebub izy fa tsy nitava ny Andriamanitra de naniraka amin'ny mpaminany Andriamanitra hoe fa nga ozy izy tsy misy Andriamanitra ozy izy eto amin'ity firenena ity maninona ny any amin'ny Beelzebub donc azafady ny sanction maty de maty zao ny zavatra tiako tenenina sy tiako heviana ao ambadiky le izy raha misy zavatra mitranga ohatr'izany ampafantaro tsara an'le mpanafika hoe iza miaraka aminao iza miasista anao iza no miasista anao iza no miasista anao Jesosy ve miasista anao Andriamanitra ve momba anao iza ny atohatra anao Alléluia aza matahotra zany da avy eo moa ny antso pasteur daholo fa niladiny izy aza manahy zany se ozy izy fa efa nahazo teny tamin'i Jesosy amin'ny momba ny fianakaviam-be ny HSVKL ozy izy fa tsisy maty zany Alléluia de zavatra nitsangana nefa miantso mandefa SMS gauche droite misy an'izao symptôme zao de hitanareo za zany nahazo an'le révélation voalohany de za ko aloha ohatrany hoe mijoro an'le izy voalohany le identité de zao zavatra meny fanahy masina Philippiens 2 manomboka verset 9 à 11 tsisy anarana ambony noho ny anaran'i Jesosy zany tsisy anarana mahery noho ny anaran'i Jesosy zany nandoalika teo anatrehan'i Jesosy za tsy nampandolian'ny satana teo anatrehan'le monde zay le nizaraintsika tsika tsy ampandolian'ny satana ohatran'ny monde zany le monde tsy zao toy zao le olona ndresako fa le monde le zavatry ny monde eo amban'ny esclave sous le joug de Satan tsika tsy ampandoli an'izany tsika raha mandoalika teo anatrehan'i Jesosy sadraka sy mesaka sy Abednego averiko aminareo zareo tsy nety nandoalika teo anatrehan'ny statue an'i Nebukadnezar sa tsy nandoalika teo anatrehan'i Nebukadnezar izy tsy nandoalika teo anatrehan'ny statue
fa teo anatrihan'Andriamanitra ray ihany izy nandoaly ohatr'izay ihany koa Daniel fa tsy maintsy miatrika épreuve tsika za zao niatrika an'izay épreuve zay nahazo ny fanasitranana nahazo teny tamin'ny bisopy koa de ohatr'izay ihany koa tsika tsiraray aza manahy zany esorony tahotra le izy tena pandemiana tahotra le izy voalohany indrindra de efa ny pandemiana tahotra io varavarana anankiray ahafahan'ny satana miditra eo amin'ny fiainan'ny olona amitehany am'izay ohatra ny varavaran'ny tempolinao io zany ka embeso ny varavaran'ny tempolinao aleloha miembena tsara mila miambina tsara tsika ambeno ny tokantranonao ry papa sy père rehetra zay mihaino ankehitriny tsy resaka falifaly miaraka amin'ny vady aman-janaka eo fotsiny de faly mijerijery film sy ny karazany za tsy miteny hoe tsy asiana récréation fa organiseo tsara ny ao anatin'ny tokantranonao zao raiso ny anjaranao tena rombarombao opportunité avereny ny fifandraisanao amin'ny zanakao fifandraisanao amin'ny vadinao alleloia satria mety efa nanao ianao fa zao tena mbola afaka anaovanao plus zany zao ny tena marina les mentalités en pharaon teo le hoe priez pour nous connais toi Jésus toi personnellement Dieu connais sa grandeur sa puissance vakio ny baiboly fataro Andriamanitra fataro ny prophétie zay ho avy fa mbola tsy izy io virus ray mampandoalika amin'ny monde mampiororony économie mondiale mihitsy ny hoe misy crash boursière sy ny karazany tena mbola tsisy dikany zany allô préparer ny fialana amin'ny premier enlèvement dian'izao faty fihavita azakan'izany nefa mampalahelo de zao misy an'le 5 vierge fiangonana folle mbola tsy maintsy adino avy eo mbola alaina les sages efa lasa fa le folle enganitsika tsiraray avy eo hijoratra amin'ny farana mba tonga de ao anatin'le première vague daholo fa le miatrika an'le 3 ans et demi tsy moramora le izy raha ohatra ka io ary pandémie raha io ary tena midécime olona ohatran'izao fa fotoana zao ijoroanao ho an'ny nation fotoana zao ivavahanao ho an'ny nation voalohany indrindra ao anatin'ny tokantranonao ao amin'ny immeuble voisin voisine tombavaka daholo mandraisa andraikitra aza midy atrano tiako tenena hoe tsisy mahafantatra fa ao ianao ampafantaro amin'ny monde de ténèbres fa ianao mibriller na de confiné ao ianao mirehitra ianao ka esory zay mentalité zay mba mivavaha anay mivavaha mandolia ianao de fataro le Andriamanitra sy Abrahama sy Isaka sy Jacob fataro le nanao alliance tamin'ny rano sy ny nofony ndraontsika de isaky ny fotoantsika de andaontsika anao fandraisana iselika ny teny foana amin'ity fotoana zay rahantsika amin'ny connexion amin'ity zavatra ity zany ka mampahery anareo any koa mba tsy hozongozona ny foi zao zany ny tena fanehoana ny foi ny foi tsy hita raha tsy misy épreuve koa zay koa fatary koa zay ahoana ny ahafantarana hoe manana foi anao raha tsy tena éprovena ny foi anao vakeo any amin'ny 1 Corinthiens 3 tsy maintsy izahana toetra ny foi anao ahoana ny ahafantarana ny foi anao raha tsy hoe misy fizahatoetra ahoana ny ahafantarana hoe mafy namboarinao raha tsy efa asiana tempête kely tsy maintsy misy alleloia tsy maintsy misy ka aza matahotra épreuve zany fa tsy reritsika zay ny ilaitsika amin'ny fampitondram-bavaka zay mahatonga antsika hoe mifampiseho connectiava foana ao anatin'le groupetsika messenger sy ny solidaires rentsika satria plus tsika tsy rery seul any aza miady seul mihitsy ny tena marina de ohatra ny tenen'ny fanahy masinaty fa ny brebis seul mora maty tsisy lomo miataka brebis tonga de le bedabe zany fa jerevany faible jerevany zay mitaraikiaika iny ny betahany satria ny fatany fa faible fa le bele iny tsy ny lo tsy miataka le bele iny zany mihitsy izy raha tsy hoe seul nga de ny lo nefa tsy miataka raha tsy meute izy zany hoe groupe de 2 ou de 4 ou de 10 zany ary mizavatra naturel maika ave fa amin'ny spirituel rehetra ianao ny bon berger anao Jesosy aza matao tahotra zany tsony
amen. Aza manao ohatry mipahaintsontsika de mivavaka satria hoe peur de mourir de moto mivavaka aza mivavaka zany tena tedavo Andriamanitra hoe za de se confiné tao satria tsy tiako ararina zy vady aman-janako mila mitatra le izy mila mipoka le finoanao mahatratra ny immeuble ray immeuble mihitsy ny tokony mialan'izay tabatra zay de mba miova koa hoe teto leo amin'le exode 8 teo prie l'éternel izy tsy mba miteny hoe prie l'éternel mba te hafantatra azy tsy zay mihitsy mivavaka prie l'éternel pour qui nous débarrasse pour qui nous débarrasse des grenouilles raha ny afaka atao i pharaon zany hoe miala tany ry grenouille tsy tahakan'izany le izy tsy ohatr'izay le izy grande opportunité ho amin'ny païen ho an'ny église me revenir à Dieu sincèrement am'izao tena miteny antsika tsirairay avy tena opportunité raisy opportunité na ho an'ny lien familial anao soudé bien soudé au nom de Jésus regagné ndray mivady aman-janaka ao regagné ny confiance regagné tena zay culte familial zay alefaso zay mahafinaritra io lasa tia baiboly ny zanakao aza indrasana hoe tena tsisy klongaskola ndray zany tsy fantatra zany hoe dans firy mois ndray vo izy klongaskola raiso ny klongaskola raiso ny zanakao raiso izy ampianary proverbe 22:6 saisissons le moment raison aza miankina ny foan'ny olona tsony aza miankina amin'ny relation privée des autres amin'Andriamanitra fotriny ahoana ny intimité anao amin'Andriamanitra fotriny ahoana ny foanao an'Andriamanitra aztsika hoe tiako ambara anatin'izany tena raisy zay opportunité zay hoe afantarana Andriamanitra niraka ahoana ny afantaranao fa manam-pinoanao tsy maintsy mandalo épreuve ahoana ny afantaranao afaka mipasy niveau anao ny amin'ny finoanao tsy maintsy mandalo épreuve ahoana ny afantaranao hoe mipasy examen mianatra ianao de mipasy épreuve anao de mahavita ianao tanteraka ny zavatra rehetra au nom de Jésus alléluia zay mipartage tapany voalohany avy eo pasteur Mirina mbola izarety de avy eo hiverina indray anao ny saintsika za matoko fa tena hivavakantsika ho an'ny tokantranontsika tena tokantrano sambatra tena tokantrano sambatra ny tokantranoko au nom de Jésus prophétise eo zany tokantrano sambatra ny tokantranoko au nom de Jésus maninona Jesosy ny permetiavany ao anatin'ny baiboly ao amin'ny boky Matthieu Marc Luc John napetrany eo mihitsy hoe zao ny taranaky Jesosy 14 génération avy amin'ny Abraham ka hatramin'ny déportation tamin'ny David 14 génération ndray David hatrany amin'ny déportation 14 génération ndray avy amin'ny déportation ka hatrany amin'ny Jesosy et après fierté an Jesosy ianao teneno kaikinao fierté an Jesosy za ny ankonanao atao fierté an Jesosy tena mandritry nyty 15 jours ty surtout zany le 15 jours ty aza raha tena le opportunité ataovy mahita an'Andriamanitra ny ankonanao oka ahita ny ankonanao zay mamiratra ho an'Andriamanitra ny manodidina ihany keo ny any amin'ny entreprise zao tontolo zao ny manany amin'ny ho avy fa ianao aza manany ho avy de ahoana zany ny asako de ahoana zany chômage zany de aiza zany ny ahitako client de ahoana very client zany fa ahoana tsy afaka mivarotra tsy misy mariny zany ka ho adinon'Andriamanitra zay nitahin'Andriamanitra de ho voata mandrakizay tsy adino zany ianao tena kaikinao tsy adinony ahy alleluia tsika zany ao anatin'le izy de zao ndao tsika hivavaka aza melany zay ny ray mirahanao zay ny ray rahanao ara-batana aza misy adinonao zany tsony aseseho ny anarana oeto apototry ny toko Jesosy ohatry ny pasteur de Risser teo amin'ny MCITV sy prophète Jérémie mety nisy fotoana tao anatin'ny prophète Jérémie zany de hoe tsy zakan'i Jesosy iny fa ny adidiko vavaka zao koa aza mijery an'izay réalité izy vao izy ny enaditra vao izy melavaka vao izy tsy lasa tsy nakany am-pivavahana vao izy lasa tsy
Andriamanitra vao vavaka aloha ngamba ny aloha za hiemotra kely aloha higaneko ny confiance non mandrosoa mankany am' Jesosy fa plus ianao mihemotra plus izy milalina ianao indray ny sorona ao anatin'ny finoanan' Jesosy fa tena mampitandrina anao fa hitako zany na tamina lehilahy na tamina vehivavy zay tao am' Jesosy de tena lasa voaobotry le lehilahy sy le vehivavy zay tsy tao am' Jesosy ny finoany indray maty satria hoe okaloha nampandefitra hoe okaloha kely aloha ngamba ohatrany tsy hoavy aloha atoato fa ohatrany niakatra rangahy mandolia foana de hoety foana de mivavaha foana fa tsy adin'ny Jesosy zany ny famianao inoany Jesosy Kristy tompo de vonjeny ianao sy ny ankonanao tokantranonao de tonoa fa tokantrano sambatra tokantranonao de mahita an' Jesosy fa ory papa voalohany indrindra le Jesosy hita oka ianao aloha voalohany indrindra amin'ny finoana sy amin'ny fitiavana tainy Jesosy tsika rehefa avy eo indray tompoko Amen. Movola faly mahitatsika tsirairay avy indray eto amin'ny fizarana en direct sorana ny tompo ny matériel rehetra izay mbola omeny atsika ahafahantsika mbola miombina hatrany foana ao anatin'ny finoana ny anarany sy ao anatin'ny finanantsika ny tenin'Andriamanitra zao mila fantatritsika tsara tokoa fa ny fiangonana dia tsy trano ny tena kristiana ny tena zanak'Andriamanitra dia tsy mpamonjy fivoriam-bavaka fa ny tena atao hoe kristiana dia tranon'Andriamanitra izay mifandray amin'Andriamanitra avy amin'ny alalan'ny fiainam-bavaka amen tsika tsy hoe midy ny trano fivavahana dia tsy vavaka satria na ny trano fivavahana dia zasy ianao dia ozy izy Jesosy hoe ny trano koza izy dia trano tsy fitoeran-jiolahy fa trano natao hivavahana ho an'ny firenena rehetra ka zao fotoana izao dia tena raisitsika opportunité araka ny teny Jesosy araka ny tenin'Andriamanitra avy amin'ny alalan'ny Paoly hoe zavatra rehetra ozy izy dia afaka miara-miasa masoa rehefa tia an'Andriamanitra tsika ny vaninandro iainantsika ankehitriny dia ohatrany hoe voaratsy foana sisa ny era-tany ale izy tena ohatrany hoe zavatra iray ratsy no lasa no iraisan'izao tontolo izao fa za faly mampafantatra anao fa misy vaovao mafaly amen inona ny vaovao mafaly ny tenin'Andriamanitra dia teny mpanantenana inona ny vaovao mafaly zay manana ny Jesosy dia miavaka zay manana ny Jesosy ao anatin'ny samby keliny dia tsy mba aletika zany tsy ho faty zany amen ka fotoana zao tsy hananantsika excuse tsony ka hitenentsika amin'ny Jesosy Jesosy tsy nanam-potoana fa reraka be dia tsy afaka mivavaka Jesosy tena tsampy ny fotoana fa nisy grève ny transport dia tsy afaka mivavaka zao na tsy excuse andeha hiasa tsy mandeha tsony ny business zao ianao tsy izy excuse tsony hoe reraka ianao zao afaka matory tsara afaka mifoha amin'ny lera izay tianao donc fotoana koa zao hisarian'Andriamanitra ny fifantohany kristianina tsirairay avy misy fifantohana tediavin'i Jesosy amin'izao zavatra mitranga izao satana tiany izao tontolo izao hifantoka amin'ny corona fa zasy ianao tiany Jesosy zasy ianao hifantoka zasy ny ankonantsika hifantoka amin'izany hoe tahaka ny Josoa ny safidy fifantohany izy ozy izy tsy hifantoka amin'izay Andriamanitra be da be andoha tontolo izao mampalahelo izao tontolo izao fa tsy manana Jesosy matahotra izy amin'ny zavatra mitranga ankehitriny fa hoy izy Josoa hoe zasy ny ankonany kosa izy dia nompo an'i Jehovah nisy assurance nananany Josoa amin'ny maray-pianakaviana azy hoe zany indray izy dia fantako iza ny tokiako sy iza ny joroko ary ny ankonako dia hoentiko ao anatin'izay fifikirana amin'ny Jesosy izay ka fotoana mihitsy izao koa hijerevantsika akaiky ny fiainam-pianakaviantsika fiaina tokantranontsika misy fotoana misy tokantrano tsy miara-mivavaka raha tsy handeha hivavaka rehefa andeha sekoly ihany vao hoe miray andeha hivavaka fa tsy mba manana an'izany hoe fivoriam-bavaka ao tokantrano misy fotoantsika alevantsika any amin'ny sekoly ady ny zanakitsika fa move mba efa naka fotoantsika misy fotoana mba nanontany fiainam-panahy ny zanakitsika ohatrany ahoana tena fatany ve le Jesosy tompontsika io fatany ve le Jesosy tompon'ny dada sy neny io satria mifamonjena dia personnel fa tsy hoe pasteur dada sy neny dia voavonjy ho azy eo ako manana ndraikitsika ary ny disciple voalohany atsangana dia ny zanaka ao tokantrano tsika ao tokantrano no mila tonga disciple Jerosalema no mila tonga disciple ka fotoana zao tena hoe hijoroantsika ao tokantrano ampijoroantsika ny Jesosy
Tanatin'ny zavatra mitranga moa dia ny zavatra tena ohatran'ny hoe namanginy fanahy masina anako dia tantaran'ny Estera. Fantatsika tsara fa anatin'ny baiboly vehivavy dia endriky ny église izay épouse du Christ. Dia misy zavatra roa no tenen'Andriamanitra anaty amin'ny alalan'ny Estera. Zavatra roa tao amin'ny tantaran'ny Estera dia nisy vehivavy anankiray izay hoe Vashti vadin'ilay mpanjaka tamin'izany vaninandro izany. Io Vashti io nanao ny tsinety teo anatrehan'ny mpanjaka. Nomeny mpanjaka ny zavatra rehetra io Vashti io. Nomena ka liberté amin'ny lafiny rehetra mihitsy io Vashti io fa tonga amin'ny fotoana anankiray izay hoe ny organiser fety izy io miaraka amin'ny prince rehetra sy ny gouverneur rehetra ny royaume. Dia nampiantso izy amin'ny vadiny hoe mba hampanatsoza izy mivadiko. Fa seka hoe ka ampiderany Vashti zany tamin'ny représentant royaume ny rehetra hoe fier izy manana ny vadiny izay Vashti hoe tena hoe vehivavy tsara tarehy. Fa inona ny zavatra mitranga ny désobéiry Vashti tamin'ny demande tokana izay nataony mpanjaka anazy. Dia izay demande tokana izay refuseny Vashti dia lasa nahatonga ny mpanjaka lasa mafoa tamin'ny vehivavy. Dia inona ny lalàna izay nitapany mpanjaka? Ozy izy ny conseil amin'ny mpanjaka hoe mila ianao ozy izy mamoaka lalàna mba hatonga ny izay tsy nety nataony Vashti izay hiparitaka eraky ny vehivavy rehetra isa-tokantrano. Dia inona ny lalàna? Ny lalàna dia hoe ny vehivavy rehetra dia tsy mahazo miteny na mangataka fitenenana amin'ny vadiny avy raha tsy nampanatsoa ny vadiny. Amen, izay ny lalàna. Fa hoe raha ohatra izay midésobéir an'izay lalàna izay dia inona ho faty daholo. Dia zavatra mitranga dia s'organiser zany ny conseiller sy ny manodidina amin'ny mpanjaka Ahasuerus ny anarany hoe ndao izy tediavana vady vaovao. Dia nanaovana ny fidiana vehivavy virjiny sy tsara tarehy rehetra tao an-tanàna. Dia nanaovana 6 andro ireo vehivavy ireo virjiny dia izao fantatsika tsara fa ny vehivavy virjiny atsika tsara ny les 10 vierges, les 5 folles, 5 sages. Tsy haiko hoe firy ny vehivavy virjiny voangina tamin'io fotoana io sy tsara tarehy avy. Fa izao ray ihany no fidiny mpanjaka ho vadiny. Dia ity ilay zavatra voalohany nambaran'i Jesosy amiko hoe amin'izao vaninandro iainantsika izao izy dia inona zavatra nitranga tamin'io fotoana io. Sena ao amin'ny Esther, afaka mamaky ny tantaran'ny Esther tsika, ao amin'ny Esther chapitre 2 dia hoe omaniny ireo vehivavy ireo mandritra ny 12 mois. Misy règle izay tsy maintsy iomanan'ireo vehivavy ireo dia miandro ireo vehivavy ireo hoe ho ampanatsoa ny mpanjaka. Dia io dia endriky ny hoe Jesosy izay hifidy ny fiangonana, le fiangonana sage io, le ampanatsoana. Tsika zany anatin'izao vaninandro izao hoe efa sy vany manomboka efa manao sivany Jesosy ny amin'ny fiangonana izay tsy izy rehetra tera-baovao rehetra no ho enlevena. Satria ny vehivavy rehetra dia vierge teto. Fa tokana ny mpanjaka. Dia eto samy niomana ireo vehivavy ireo, niomana. Misy fiomanana zany ampidiran'Andriamanitra tsika fiangonana amin'izao vaninandro iainantsika izao. Dia izao confinement izao tokony ararotiko sy ararotinao. Indrindra ilay tsika tsy manam-potoana hoe mivavaka. Itsika le se minimiser anatin'ny fotoana kely fotsiny mba mamonjy fotoam-bavaka. Misy ary tsy mana-fotoana koa raha monjena fotoam-bavaka. Dia fotoana izao tena hoe omen'Andriamanitra tsika ararotsika raisitsika izao fotoana malalaka izao hoe iomantsika hoe tahiteny zany Jesosy hoe atokako mihitsy nareo fiangonana mba ahafahanareo miomana ny amin'izay premier enlèvement izay. Satria tsy ny rehetra mahafantatra ny anaran'i Jesosy, tsy ny rehetra izay natao batisy, tsy ny rehetra izay nanolo tenan'i Jesosy no anjavina amin'ilay premier enlèvement. Fa tao anatin'ireto vehivavy isan-karazany reto dia Estera rery ny voafidy. Estera sady tsy ara-fiomanana izy no nisy toe-po nakasika an'Andriamanitra tao amin'ny Estera. Satria rehefa jerentsika ny tantaran'i Estera
dia misy an'izao zavatra zao hoe alohan'ny miditra ao am-panjaka dia rehefa tsara fiomanana na dio amin'ny parfum militsika amin'ny se sanctifié jereo akaiky ny fiainam-panahintsika jereo akaiky ny fiainam-panahy ao tokantrano ao tena efa madio ve tsika vis-à-vis de Dieu militsika madio tsy misangisangy tsy fotoana intsony zao ka anaovanao acteur hoe acteur fotsiny maha-kristianina anao raha zao karaha hoe niekininao fotsiny amin'ny fandehananao any am-piangonana maha-kristianina anao dia zao zany anao tsy mandeha afaka mamonjy fivoriam-bavaka intsony dia tsy kristianina intsony zany ianao ka raha tonga zany fanjavonana dia inona fotsiny zany no fanomponao an Jesosy izy tsy fanompoana ivelany fa fanomponan'Andriamanitra avy ao anaty ilay izy avy ao anatin'ny fo dia tena ao amin'ny tantaran'i Estera tena hoe naseho Jesosy mihitsy hoe efa nisy reto vehivavy reto nanadio ivelany fa Estera rery no sady nanadio vatana ivelany izy madio pur izy vierge izy amiendrika ivelany fa zao nahafantarina koa fa nana-cœur pur izy dia inona rehefa hoe nomena safidy reo vehivavy reo hoe alaivo daholo izay zavatra tianao bijounao tianao rehetra alohanao iseho amin'ny mpanjaka dia vidio izay tianao Estera tsy nisafidy izay tiany fa Estera dia nisafidy izy nangataka an'ilay eunuque ampikarakara anazy inona mety ho tian'ny mpanjaka zavatra tokana nangatahany Estera tao anatin'ny fony Estera zany dia hoe tsy gagnéany fananany mpanjaka fa higagnéany fony mpanjaka fotoana zao tena hoe higagnénao amin'ny fony Jesosy aza fotsiny mitady raha ka ilay kristianina fotsiny mbola hoe onction mitady an'Andriamanitra ny am-piangona mba hahazo vola zao ianao tsy afaka mahazo vola satria na tsy afaka miasa fa mijanona ao an-trano zao anao tsisy business ka raha kristianina mitady an Jesosy no business zao businessinao bloky forcé anao sisy Jesosy fatariko mihitsy fa tsy ny businessinao mampivelona anao fa hoe Jesosy hoe tsy Andriamanitra ozy izy no mamelona fotoana zao ahitantsika amin'ny fampitronan'Andriamanitra efa naverina ianao mamy Jesosy hiatrika amin'izao vaninandro ao zao fotoana iaina amin'ny fampitronana zao fotoana fiainana mystère des anges fa mbola fambony fotsiny io coronavirus io fa efa rehefa confinement hiatrika coronavirus zao misy conséquence économique io ka tsy mahafatronan'Andriamanitra ianao dia ianao ilay tia vola lava io dia adino eo ianao fa zao mety Jesosy ianao fotoana iomananao voalohany indrindra aloha ilay fiomanana militsika miomana isan'andro fa efa afakaiky zany fotoana ampanana mpanjaka an'asy ao Jesosy io hiantso an'asy ianao izy hiditra amin'izay hiaraka aminy mandrak'izay fa zao ok'izay ilay hoe virginy fotsiny mba virginy ihany ianao fa zao tady an'Andriamanitra amin'izay tianao fotsiny mba ho tahina mba ana tomobily ana trano zao zanao raha ohatra ka mana trano trano ray ihany ny afaka iseho confiné ao ataonao inona nanangona trano be da be zao fotoana tena ahafantarana hoe inona ny essentiel zao amin'izao dia ny fiainam-panahiko famonjeko fifandraisako amin'ny Jesosy fotoana zao tena hoe en règle ve ny fiainako amin'ny Jesosy amin'ny lafiny rehetra raha mangalatra janony ny alatra raha mandainga aza mandainga tsony jangajanga zao zay anao raha confiné ao an-tranao dia miaraka amin'ny sipanao tsy vita fanambadiana dia ahoana tsy afaka manambady koa zao na any mairie eo na any am-piangonana tsy afaka dia ahoana efa hoaingana fibebahantsika fa efa hiantso antsika zao Jesosy ampiantso antsika izy dia raha ihany no levé message le niomana aty ivelany fa indrindrandrindra niomana ao anatin'ny fony Estera dia tsy nitady izay tiany tsy nitady izy ny amin'ny zavatra tao amin'ny arrêt izay nomeny mpanjaka anazy ary mpanjaka koa efa voadona satria na ny olombelona dia trahiran'Andriamanitra foana depuis tany amin'ny Genesis to Genesis efa nomen'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra tsy nisy ny fahafatesy tsy nisy ny épidémie tsy nisy ny coronavirus nefa namadika an'Andriamanitra ny olombelona ka ankehitriny zao fotoana nehonao fidélité anao amin'ny Jesosy dia Estera nitady bijou ray fotsiny dia daviny Estera hoe iza le ho tiany mpanjaka dia hitan'Andriamanitra izay toe-ponana an'i Estera izay ary ho hitantsika rehefa vakianao tantaran'i Estera dia Estera obéissante Estera tena olona directive ahoana ny teneniko olona directive nakatoa izy ny directive rehetra izay niteneny Mardoché izy Mardoché eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao fanahy masina iza koa mety endriky mifanahy masina eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao ny pasteur anao tsy hoe tsy mivory tsony anao dia tsisy rarahinao izay pasteur anao
mety vanginy fanahy masina pasteur anao dia afaka izy miantso anao mame directive ara-panao anao aza tsony amin'izao andro farany zao vadinao atokantrano autorité spirituelle amin'ny vehivavy mivady zao atokantranao eno izy mivavamba ho vanginy fanahy masina izy mba hampiasa an'izay autorité spirituelle an'izay mba hoe isy directive amin'ny fanahy masina ao atokantrano anatin'izao confinement zao ny ankizy fotoana zao mba tena hanehoana zany hoe obéissance ny ray aman-dreny zany ao atokantrano satria Andriamanitra dia mitady olona manaiky directive za mampatonga antsika koa tsy mivoaka any an-dalana satria ny gouvernement dia autorité nomen'Andriamanitra eto amin'izao tontolo mba atonga ny filaminana eto amin'ny société ilamina fa tsy hoe za kristiana dia za tsy matahotra dia andeha hivorom-bava ndao andeha hivorom-bava ke ndao l'évangélisation raha itsika tsara ny entsantsika tamin'ny témoignage ny Eli tany an-danitra dia tsy navelany Jesosy nihinana sakafo Eli satria nao izy ny directive ny dokotera hoe tsy mbola mahazo mihinan-kanina ianao satria ny opéré dia raha Jesosy ary manaiky ny directive ny dokotera dia ianao indray nyzezeta za tsy hanasa tana zany tsisy raha raiko an'zava za misy raha any Jesosy dana koa ny tômôbilanao ataovy ary ivelany ary dia za hidina lakile voay daholo dia ataovy eo lakile ny tômôbilanao mana finoana fa tsisy mangalatra zany ny tômôbilako fa endrena kory tsy midika fa fanahina ary ny olona endry dia manaiky tenenina ny olona endry dia manaiky directive ka izy tena tena olony directive izy nanaiky izy ny directive rehetra izay niteneny Mardoché ozy izy Mardoché aza miteniteny hoe zanak'izy ianao ao dia nanaiky izy tsy niteniteny mihitsy izy izay ny zavatra voalohany izay endriky ny eglizy amin'izao andro farany izao fiomanana fa efa tonga Jesosy io avy amin'izay izy dia jery hoe iza le virgine ho vidiny amin'izay ho mpanjaka vavy irieny aminy mandrakizay dia zavatra afatra Jesosy ho amin'ny fiangonana amin'izao andro farany izao dia indrindra ity ao amin'ny Esther chapitre 4 Esther chapitre 4 manomboka verset 13 à 16 Esther chapitre 4 verset 13 à 16 au nom de Jésus. Et Mardoché lui fit répondre, ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé. Au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce que pour une circonstance telle que celle-ci, que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans cette disposition que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi. Si je dois mourir, je mourrai. Amen. Nisy lalana zay zany zay leo nitapahana atao amin'ny Suse tamin'io vanim-potoana io zay natao mpanjaka. Ozy ny mpanjaka zay vehivavy rehetra ka zezesta miteny amin'ny vatany nefa tsy nahazo fiantsoana dia ho vonoina. Dia nefa tamin'io vaninandro io dia nisy olona natsangany Satana tao a Suse satria déporté tao amin'ny royaume de Suse ny zanak'Israely tamin'io andro io. Dia Satana dia tena tiany Satana ringana voalohany atao tany dia ny jiosy ny zanak'Andriamanitra. Misy ireo 2 catégories de personnes ireo tena tsy tiany Satana eto amin'izao tontolo izao. Zanak'Andriamanitra izay tera-baovao amin'ny Jesosy Kristy sy ny jiosy. Jiosy dia efa nitenenin'ny Baiboly fa peuple amin'ny fony io. Ary na mbola tsy ao amin'ny Jesosy ary izy dia misy programa mbola tian'Andriamanitra tanterahana foana fa amin'ny alalan'ny jiosy. Dia tamin'io vaninandro io dia nitsangana amin'izay nanangana olona, misy olona foana natsangany Satana anatin'ny vaninandro izay iainantsika ankehitriny izay ampiasainy devoly ny amin'ny fandringanana. Dia nisy lehilahy anankiray izay natsangany Satana Iamana ny anarana. Iamana dia lasa tonga nanana haine tamin'ny jiosy satria rehefa tonga amin'ny fotoana nomeny mpanjaka fahefana izy. Dia rehefa tonga izy nahita ny Mardoché izay impératrice zay tsy nety nandohalika rehefa mandalo izy niakatra tany amin'ny orony Mardoché koa zany le fahefana izay nomeny mpanjaka anazy. Dia i Mardoché tsy mety nandohalika. Zavatra ankehitriny dia izy io Amana izay mitsangana amin'ny andro farany ity corona amin'izao génération anantsika izao. Corona dia nijoro
nisy olona tsy fantako raha nisy olona za tsy adihevitra amin'izay zavatra hoe fantako fotsiny hoe misy devoly nanangana ny corona de corona de mitaky an'izao tontolo izao andohalika eo anatrehany inona le endrika fandohaliana eo anatrehany corona esprit de peur esprit de mort fa zao nisy olona anankiray tsy nety nandohalika teo anatrehany amana izy olona anankiray io mardoché satria nanahoana lalàna ny jios de hoe tsy mandohalika devant un homme tsy mandohalika devant une statue tsy mandohalika akoatrany devant le Dieu vivant de lalàna rehefa lalàna manomboka mampanohatra anao mampitarika anao anohatra an'Andriamanitra eo ianao tsy manaraka directive atsony le lalàna le mbola mitranga ankehitriny hoe lalàna confinement tsy confinena akory ny église tsy tory fa sécurité pour le monde le izy mbola tsy tonga zany le apostasie amin'ny apostasie manko rehefa hitonga le antichrist de lalàna anohatra ny église mihitsy afanao hivavaka mbola misaory Jesosy mbola tsy amin'izay vaninandro zay ary za tsy te hoeto amin'izay fotoana izay za tsy te hoeto rehefa hivoaka le lalàna tokany eran-tany hoe tsy mahazo mivavaka tsony ny kristiana ankoatrany devant l'antichrist zao ataovy tsara fiorina tsara anao mba tonga anao hiakatra au premier enlèvement fa mbola testa fotsiny io efa manomboka hitany devoly zany le hoe inona le fomba afahana manangana lalàna tokany ampitahotra n'izao tontolo izao moa zavatra nentin'ny coronavirus matahotra tsy nakanina daholo zao tontolo zao tsy azoko mihitsy sasany matahotra tsisy fady tsisy firana ino tsy azoko hoe fa maninona ny papier génique tsy tatsony zany ve ny tena atahorany olona amin'izao andro farany zao ozy izy zany zavatra anisany koa zany ozy izy fampitahorina ny aina ho faty herin'ny devoly io zany fampitahorina tsy hinanakanina tsy ahita sakafo tsony eritrereto ho avy fotoana zao anao mbola afaka mividy sakafo fa ho avy fotoana tsisy sakafo fa idiny koa mivivra de hoe hiteny amin'izay izy zay tsy mandohalika rehetra natery tsy mahazo sakafo aty fa minona manko zao mbola mety hoe tanakely sa fa ho avy fotoana raha zavatra hikasika an'izao tontolo izay mitranga de iny hitsangana amin'izay ny antichrist amin'izay de amoaka lalàna amin'izay izy de hiteny aminao tsy mahazo mihinan-kanina intsony nareo mbola mivavaka amin'ny Jesosy zao mbola afaka mihinana ny teny Jesosy io ny teny fahavelomako sy fahavelomanao amin'izao de izy teto raha amana no ohatrany hoe endrika corona zany fa tesitra corona satria nanahoana tsy nety nandohalika amin'ny fiangonana tsy mandohalika raha mardoché de iny mitsangana amin'izay izy lasa jios rehetra ny tedaviny fa tsy ho tiany satria nahitana hoe ireo jios ireo mivavaka amin'Andriamanitra zay eo amboniny zavatra tena tsy tiany devoly de Jesosy andohalinanao io tsy tiany mihitsy ianao tsy tiany zao tontolo zao andohalika amin'ny Jesosy fa zao aza mandohalika eo anatrehany esprit de peur io satria nanahoana fa ozy izy Jesosy anaty baiboly aza mana 365 fois minimum anaty baiboly aza mana dik zany fa ninona mitranga aza matahotra ozy izy Jesosy misy tribulation eto tany fa zao aza mana ozy izy fa za efa nandresy an'izao tontolo zao alleluia donc za sy ianao zanak'Andriamanitra tsy tokony isy anahinao tahotra an'Andriamanitra tokony ananako sy anananao satria izy Andriamanitra zay matahotra ny Jehova ozy izy de ny anjely mitoby manodidina anazy zay matahotra ny Jehova koa zany de ino satria Jesosy ny tena aza mana zay nohaninao fa ny gentlisme mana tsy hoe manangona sakafo akory ianao amin'izao tsy hoe manafanahiana fa raha tsisy tsony ozy sakafo any supermarché raha manatahotra ny Jehova ianao sy ny ankonanao mivavaka tsara tokantrano miompo tsara amin'ny Jesosy tsika miankina amin'ny Jesosy rakizy tsika malala miankina amin'ny Jesosy de zao afaka misy anjely foana ao na fony io na tsy haiko amanao ka aza manany zany vola de hoana business aza mana ozy izy ny tompo aza mana alleluia de zao tsangan'izay maritozy hoe vonoky ringaniko daholo reo peuple reo fa reo peuple reo mihitsy ny tena manahirana manisy tsy mandalika amiko ka zao daviny devoly koa zany ampitahorina de ny église ny tena cible raha ohatra ka kristiana tsy tsara fiorena tsara amin'ny tenin'Andriamanitra de afaka voakasiky ny peur io ao an-trano azy de matahotra olona de inona tokony zavatra atao vavaka ianao an'izao tontolo izao tsy andohalika izay fiangonana fa rehefa misy fiangonana mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra de inona mbola afaka tonga amin'ny famonjen'Andriamanitra de inona zavatra nendrasan'Andriamanitra tamin'ny Estera sika natahotra n'le lalàna hoe zange dada raha makany amin'ny mpanjaka amin'izao satria izy tsy maintsy miplaide en cause ny jios ozy izy mardoché natonganao tonga io fanapahana io de inona ozy izy mardoché satria nanahoana satria ozy izy Jesosy nanome anao an'io toerana io misy toerana
nomen'Andriamanitra anasy ianao amin'ny Kristy Jesosy. Zasy ianao rehefa nanolo tena amin'ny Jesosy dia en position Jésus tsika dans le monde spirituel. Position royale nananako sy nananao rehefa amin'ny Kristy Jesosy tsika. Iny io position royale io intouchable ny zanak'Andriamanitra. Efa amin'ny château en Jésus tsika au monde spirituel miaraka amin'ny Jesosy tsika. Fa zao natonga teto amin'ity tantarany Ester ty dia oza mantsana Jesosy fa manina tsy zao dia zao no alainao. Fa manina Eglise tonga dia alainao fa manina tsy maintsy mbola mahita kely an'izao zavatra zao. Dia ozy izy tana jereo ny tantarany Ester. Fa amin'izao vaninandro zao mihitsy ozy izy nanomezako anareo position spirituelle io. Dia zao zavatra niafatry ny fanahy masina avy amin'ny alalan'ny tantarany Iamana sy Mardoché. Aza matahotra ny fanahy io. Toero fa nantahotra efa niteny izy. Efa nampiomana antsika izay manokana ato amin'ny HSVKL-Mission izy avy amin'ny alalan'ny Pasteur Rodolphe. Tsisy atahorana. Tsisy ho faty zany. Dia zao mampatonga antsika mety mbola matahotra satria ny zasinao tsy velona ho an'i Kristy Jesosy. Tamin'ny Ester natahotra hoe ho faty dia noho ny intérêt personnel fotsiny jereny. Fa zasenao tsy velona ho an'ny intérêt personnel intsony ny fiangonana. Fiangonana mahatonga mbola mijany eto an-tany. Tsy velona ho an'ny tena fa velona ho an'i Jesosy izy. Velona ho an'ny sitrapon'i Jesosy izy. Inona sitrapon'i Jesosy mahatonga ny Eglise mbola tsy enlevé. Voalohany indrindra aloha mbola mila tsara fiomanana izy zasenao zany. Zay ilay voalohany teo. Faharoa misy mission ny Eglise. Mission d'évangélisation sy mission d'intercession. C'est la mission de l'Église. Io tsy mission pasteur rery, tsy mission évangéliste rery, fa mission ny zay matsapa tena fa nandray an'i Jesosy manafany masina rehetra. Fotoana zao mbola itoizantsika zany mahatonga antsika tsy hoe tsisy tsony ny trano dia tsy vory tsony, tsy fampizara teny tsony, non. Tsy mahazo monsieur terre zasenao izy Mardoché. Fa io position anantsika intouchable io. Efa miteny Jesosy fa tsy akasika anao zany ho fahafatesana. Fa ozy izy Mardoché, voary ianao ozy izy ho velona, raha velona ho an'ny sitrapon'Andriamanitra. Atonga anasy voaro, atonga anasy ianao voaro ny amin'ny zavatra mitranga amin'izao tontolo izao dia iny velona ho an'ny sitrapon'i Jesosy. Ny fiangonana dia velona ho an'ny sitrapon'i Jesosy. Ka tsao aloha fanjakako sy ny famarinako dia anaraka anao ny zavatra rehetra. Ester ozy izy Mardoché midadana izao tsy sentiment mihitsy. Ozy izy Mardoché raha ohatra ianao ka ho tia tena fotsiny dia hijanonao dia hoe mpanjaka dia misy mikarakara dia izany indray tsy ho faty zany. Fa zao ny fahafatesana ho an'ny kristianina tsy ianao hoe miala eto amin'ity tany ity. Fa ny tena fahafatesana dia ianao miala ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ilay tena fahafatesana. Ka raha ohatra ka corona natahoranao tsy velona ao anatin'ny sitrapon'i Jesosy zany zasenao. Fa raha tsapanao fa Jesosy mbola mahatonga na eto amin'ity tany miantoka ny haiko sy ny hainao. Raha mahatonga izy tsy mbola manala anao eto amin'izao zavatra mitranga izao, izy miantoka. Fa zao kosa inona le dikan'le antoka? Manizy mamea izay antoka izay za hiaro anao satria na ozy izy Jesosy tanteraka ho antoka io ozy izy Mardoché raha ohatra ianao Ester ho velona ho an'ny sitrapon'i Jesosy. Inona le tokony zavatra tsy maintsy nijoroany raha Ester tamin'io fotoana io? Ozy izy Ester hoe hijoro ho fanavotana ho anasy ny ankonako sy ho an'izy ho an'ny jiosy rehetra. Misy responsabilité ananako sy anananao amin'izao fotoana izao. Finoantsika amin'ny Jesosy, minoa an'i Jesosy Kristy tonga dia ho vonjena ny ananao. Amen. Misy ho fanahy tiany Jesosy vonjena miankina amiko sy aminao izay Eglise. Misy mbola an'i Jesosy tiany vonjena. Matoa ny Eglise mbola tsy esorina. Misy mission mbola tsy vita an'i Jesosy. Ary ozy izy fanahy masina avy amin'ny alana Mardoché hoe voaro ny immunité anao tant que ianao mbola velona ho an'i Jesosy. Zao fotoana tsy hitomanina ho an'ny tenanao tsony. Fa satria za tsony no velona fa Kristy no velona tao anaty. Raha manafatokiny ianao fa velona ho an'i Jesosy, velona ho an'ny sitrapon'i Jesosy, dia misy fiadana ao anatinao hoe Jesosy miantoka amiko. Ozy fantrona izany miankina anareo rehefa omenao anareo le toe-po akasitrahako. Ny anjeriko ny karakara anao raha sanatria ho avy fotoana tsisy ninina tsony. Amen. Ozy izy Jesosy za miantoka anareo amin'ny fanotronako. Fa inona no tadiaviko aminareo toe-po? Dia inona nefa ny tena nahafantarana fa mpianatra Jesosy tsika fitiavana? Ozy izy ny any amin'ny bokin'ny Épître, c'est le moment de revêtir les sentiments de douceur, de compassion. Tanareo, rehefa mivavaka foana ianao ho an'ny hafa, mba hainao malahelo hanga izao misy olona marary.
mba mivavao any marary. Jereo mba ianao tsy ampahoriany tahotra ianao rehefa mampahory anao ny fahoriana atao amin'izao ho an'ny olombelona ankehitriny. Tsy matahotra intsony ianao. Satria na velona amin'ny antom-pisianao amin'ny Jesosy Kristy ianao, velona ho an'i Jesosy, velona ampafantatra an'i Jesosy an'ny olona, fa tsy tonga Andriamanitra hamono, fa tonga tsy akasitra an'Andriamanitra mahita ny olona very, fa ny tena zavatra sitraka Andriamanitra dia ny olona hibebaka sy verina amin'Andriamanitra. Zasy ianao zao tsy tokony eglizy aleo fahatany reo. Aleo reo fahaiziny tompo any mihitsiny. Fa zao voakasika eglizy ary tsy afaka mihodina. Ka raha ianao mbola anana izay fisaina izay ny tompo any, dia tsy ahita fakasitrahan'Andriamanitra satria na tsy maintsy maty zasy ianao amin'ny tenantsika. Mivory ina zavatra nataony Estera, mivory iny tao an-tokantrano dia ndao hivavaka, tao jeûner prier. Tsy ho any ino misy sakrifisy atolontsika ao anatin'ilay izy. Inona sakrifisy angatahany Jesosy amin'izao andro farany izao? Raha ohatra ka ny sakrifisy vitanao fotsiny hatrizay dia ny fanoloran-tenanao amin'ny servisy ao am-piangonana. Zao anao tsy manao servisy ao am-piangonana sady tsy mandoa dimy ianao, tsy mandoa rakitra ianao, no tsy ao amin'ny chorale ianao, no tsy haiko. Tsisy amin'izany zao ny andraikitra ao dia ahoana raha izay fotsiny heverinao fanoloran-tenanao dia inona? Tsy tafavoaka ianao. Fa inona ny fanoloran-tena? Fo antra, fo manam-pitiavana ka andohalika ho an'izao tontolo izao. Amen. Izay afatra izay tena nitereny tompo anahy hoe vorio ny assemblée. Izay moa fampaherezanay vehivavy ny finoana isaky ny latsinainy izay dia manao intercession. Dia niteneny tompo hoe mivavaha fa maison de prière ny antsoina amin'ny fiangonana. Maison de prière c'est qui? C'est toi, c'est moi. Rehefa feno vavaka ao anatiko sy ao anatinao, feno fifandraisana amin'Andriamanitra ao an-tokantranonao mitsoaka ny voleur. Tsisy voleur tafatoetra, ino ny voleur tahotra, ina izany rehetra izany voleur daholo izany. Alléluia. Ka androany dia mbola tononona ihany. Tokantrano sambatra dia tokantrano mahita an'i Jesosy. Raisitsika ny Matthieu chapitre 5 verset 8. Matthieu chapitre 5 verset 8, au nom de Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe sambatra madio apo fa izy no ahita an'Andriamanitra. Inona moa ny tia ny fanan'Andriamanitra tenenantsika amin'izany? Hoy ny ten'Andriamanitra hoe izay mahita lavan'i Jesosy izy no feno fahasambarana ho azy. Amen. Rehefa mahita an' Jesosy tsika dia sambatra. Midika izany fa rehefa very ny fahasambarana ao am-potsika ao dia inona? Very izay ny fahitanao an' Jesosy. Averika ihany. Rehefa very izay ny endrika fahasambarana ao anaty fonao ao inona? Very izay fahitako sy ny fahitanao an' Jesosy. Be da be ny endrika manohatra ny fahasambarana ao anatiko sy ao anatinao ao. Ohatra amin'izao zavatra mitranga ny tahotra. Ny tahotra tsy afaka miray toerana mihitsy ny tahotra sy ny fahasambarana. Ny olona izany izay matahotra dia olona tsy mahita an' Jesosy. Raha ohatra izany ianao ka misy tahotra ao anatinao, verena aingana mahita an' Jesosy. Nafantarana fa mahita an' Jesosy ianao, misy fahasambarana ao anatinao. Ny fahatezerana sy ny fahasambarana zao tsy afaka iray toerana. Fanahiana, fahasosorana, fahakahalana. Ny olona sambatra izany mandainga. Frustré ny olona makahala, frustré ny olona mialina. Sambatra izany ireny ary tonga dia hitany amin'ny tavany mihitsy fa tsy sambatra izy. Reny olona maloto-po reny tsy afaka hita an' Jesosy mihitsy. Izay ny ten'Andriamanitra. Ary rehefa tsy mahita an' Jesosy dia tsy mahita fahasambarana. Amen. Ny olona reny jambany orgueil reny dia manday raha miteny hoe sambatra. Na mitarena ary tsy mitsiky mihitsy satria tezitra amin'ny olona, sositra amin'ny hafa, kizitina amin'ny manodidina. Sambatra izany izy. Fa zao misy taona ny olona efa zatra miaina ao anaty loto foana dia tsy mahafantatra an'izany fahatsapana hoe sambatra ao anaty madio izany. Ka ny orgueil dia mahatonga anao jamba, tsy afatra an'izany fahasambarana izany izay mifono ao amin'ny Kristy Jesosy. Ka ambadiky ny hoe fahitana io hoy Jesosy hoe sambatra madio apo fa izy no ahita an'Andriamanitra. Ahitana dikan'le voary izy amin'ny teny frantsay dia amin'ny dika grika dia ambadiky ny voary dia misy resaka connaissance, misy resaka perception. Ao anaty izao confinement izao dia dafo ny tombo connaissance personnelle an'Andriamanitra.
efa naveriny ray aman-drentsika raha mpinono zay tatoato. Révélation personnelle de Dieu. Raha ohatra ianao ka ahafantatra an'izany hoe vavaka izany fotsiny rehefa anaty fivoriam-bavaka. Raha ohatra ianao tsy mahay midera, tsy miankoka amin'i Jesosy raha tsy anaty chorale fotsiny fa ianao midy ohatrany dia ahoana? Tu n'as pas une connaissance personnelle de Dieu. Raha ohatra ianao tsy mahafantatra an'izany hoe présence palpable de Dieu izany fotsiny anaty fivoriam-bavaka dia ao anaty tokantranonao anao tsisy pasteur hitanao maso eo. Kitianao, tsisy ositra mikitikitianao amin'izao. Inona ny ositra kitikitianao? Aiza ny akanjon'ny pasteur ny ositra an'izao? Soa tsisy. Amen. Fa zao fotoana anananao an'izay, ahitanao an'izay Jesosy personnel izay nitoriany ny mpanompon'Andriamanitra zay. Zao fotoana ahitanao ny Andriamanitra Abraham, Isaka, iny Andriamanitra tsy niteny fotsiny Andriamanitra Abraham, fa avy eo nisy Andriamanitra Jacob, nisy Andriamanitra Isaka, avy eo nisy Andriamanitra Israel. Midika zany fa ny rôle-ny 5 ministères dia ampafantatra anao an' Jesosy, atonga anao fantatra an' Jesosy personnel. Fotoana zao anananao izay perception personnelle an' Jesosy. Alléluia. Ka zao mahita an' Jesosy. Zany nampianariko an zanako zao atao trano, tsy hoe pasteur, papa sy maman. Manana responsabilité zay ampafantatra anareo an' Jesosy. Raha ohatra za ka manjavona, fa tsy hoe za manjavona dia anjavona koa anao. Efa mahafantatra ny ratsy sy ny tsara nareo menada. Andraikitray misy responsabilité, responsabilité ministère, mitory ny famarinana, mahafantatra ny siton'ny Jesosy amin'izany na fitiavana dia miteny ny marina. Ny fitiavana sentiment zay teny sisy taona zay teny tsy marina, itenentsy manodina antsika sorotika atororentsokena atanono vangajagana tiako loatinao tsy tika raha ohatra teo izay vangajagana. Tsy jugeur zay mahatsara alatra io. Tsy manenjika eo raha ohatra ka hoe tsy eo fiainanao fa zao ny fanarin-siton'Andriamanitra io ka tena tiavako zao teny marina hoe izinao raha toa tsy miaraka Jesosy ianao. Amen. Ka zao io fahitana io dia fahitana Jesosy. Jesosy dia hoe madio izy tsika azy. Nisy taona tena Jesosy moa misy an'ilay Français zany ny vaombelona hoe ohatrany hoe tadana an' Jesosy tanàna. Elia zao nahita an' Jesosy satrano Joshua efa nahita an' Jesosy. Jesosy manina tsy majery fa hitanao mihitsy. Dia dia maloto hoe fokotra tsy mahita mihitsy. Nisy teny manofahery Jesosy eo mety efa nanao izay vavaka anina Jesosy mba tenonao hitanao. Dia Jean chapitre 20 verset 29, Jean chapitre 20 verset 29, pousse d'Andriamanitra Jesosy, parce que tu m'as vu, tu as cru. Alors ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, remercient Jesosy. Fa noatra ny Jesosy ao misy ny tatamata dia malaza hoe zay mahita azy sy mosambatra. Dia Jesosy ny sambatra sy mahita fa inona zany tiany Jesosy tany tsy mifanoa Jesosy. Inona tiany Jesosy teny? Misy maso ahafahantsika mahita an' Jesosy. Tsy voatena Jesosy maso olona daholo asenao. Tsy voatena nahita Jesosy daholo vision na anatiny hoe expérience surnaturelle daholo. Fa misy fomba manome zay vola hitanazy, afahina azy, afasambatra ianao efa hita azy. Ino io fomba ahitako sa hitanao an'io? Voalohany drako anakay hitanao izy fo izy Jesosy. Fotoana anadinao fonao. Jesosy mantramiko hoe tokantano voalohany ozy izy dia ny fonao. Alleluia. Mila dikany trano natokana Jesosy. Misy olona teny hoe ny foko dia trano natokana ho an'i Jesosy. Aveliko. Foko natokana ho an'i Jesosy. Ny foko izay voatokana ho an'i Jesosy mahita anazy. Rehefa hoanao ho an'i Jesosy fonao io tsy loto fonao io. Dia hoe fo natokana ho an'i Jesosy dia izy fo manao dia tiany Jesosy satria izy lasa chef. Tokantrano voalohany dia ny fonao.
Alléluia. Ary rehefa hainao zay ankonao zay tokantrano. Jesosy matelo manapaka be. Tsy hainao mihitsy manapaka tokantrano, tsy hainao mihitsy dia hitondra manapaka tokantrano. Raha tsy vitanao aloha mampaniky fonao hotaha Jesosy. Alléluia. Ireo akaiko fo anatin'izao fotoana finomana izao. Ireo Jesosy hitaholo rehetra mahatonga anaty tsara. Satria maloto fo dia tsy afaka mihitsy fatanao fatarako anao. Zay zany condition voalohany Jesosy ahitantsika azy ino fo madio. Condition faharoa zay mino azy. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 au nom de Jésus. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Raha ohatra ianao ka nisafidy hijery an' Jesosy dia tsy hahita tahotra. Fa raha ohatra ianao hisafidy hijery ny vue, inona ny vue? Fahatsapana rehetra hita amin'ny réalité sy ny fait. Ianao zao raha hijery BFM TV dia zavatra hitanao ao dia corona. Dia raha izay vokisanao isan'andro ao dia peur ny azonao fa tsy foi. Fa ianao raha hisafidy hifantoka amin'ny vaovao mafana ny tenin'Andriamanitra, mbola tsy tonga lalàna esorina ny trano-daholo ny Baiboly. Dia ao an-tranonao zany Jesosy fa tsy ary an-trano izay ivorintsika. Tsy any SEQUOIA ny misy an' Jesosy fa ao an-tranonao izy. Raiso ny Baiboly, tahitanao Jesosy atao tokantranonay. Tahita ho sambatra zasy ny tokantranoko. Tsy miankina amin'izao tontolo izao ny fiaina tokantranoko. Tsy miankina amin'ny tontolo izao ty foko ty fa miankina aminao rery Jesosy avy any Nazareta. Tahitanao inona fomba hitako anao? Finoana. Romains chapitre 1 verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de croix du juif premièrement, puis du grec, parce qu'on lui a révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par le business. Le juste vivra par son travail, son boulot. Le juste vivra par le gouvernement. Le juste vivra par la CAF. Le juste vivra par l'argent. Le juste vivra par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes un Andréman, c'est minus is no ahita famonjena. Any amin'ny psaume 121 dia misy an'izao teny izao, avieza ny famonjena. Famonjena ozy dia avy amin'ny Jehovah, tompo maro. Ahoana nahitanao ny famonjen'i Jesosy raha tsy mbola mahita an'i Jesosy ianao aloha? Ahoana nahitanao ny tanan'Andriamanitra raha tsy mahita an'i Jesosy ianao aloha? Alléluia. Foa sy ny finoana anatin'izao confinement izao, jereo akaiky. Toe-ponao, toe-panahinao. Tsara fototra ve finoanao Jesosy Kristy. Toe-panahinao ankehitriny. Elao fitsangajanga. Elao izay endrika rehetra tsy tian'Andriamanitra sy ny fonao, ny vatanao, temple du Saint-Esprit. Izay ny tokantrano voalohany. Za, ny esprit sy ny amaskoriko any Jesosy. Izy mivadiko. Saint-Esprit mivady ny amako. Raha Saint-Esprit mivady ny amako, izy zany ny chefo ny fiainako. Dia inona ny dikany hoe Saint-Esprit chefo ny fiainako? Ohatra amin'ny vehivavy mila se soumettre amin'ny lehilahy, je dois me soumettre au Saint-Esprit. Inona no tarihany fanahy masina raha se soumettre amin'ny Saint-Esprit? Se soumettre au commandement de Dieu, se soumettre à la volonté de Dieu. Zay olo zay no afaka hita n'Andriamanitra. Zay olo zay no afaka hita ny tanam-pamonjen'Andriamanitra amin'izao andro faran'izay iainantsika izao. Amen. Inona nefa natao hoe mino an Jesosy? Hoe mino za mino an Jesosy dia atao trano hoe mino. Mandeha tra minanao an Jesosy, minanao an Jesosy. Romains chapitre 10 verset 8 à 9. Que dirait-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Ny tenin'Andriamanitra dia latsaka ao anaty foko sy ao anatin'ny fonao. Efa tafatoetra ao anatin'ny foko sy ao anatin'ny fonao ny tenin'Andriamanitra dia miteraka finoana. Hitanao? Izay mampatonga ny devoly miasa mba tonga fonao loto. Satria ny fo maloto tsy afaka mitahiry tenin'Andriamanitra. Fo manoto tsy afaka mitahiry ny tenin'Andriamanitra. Dia izay fo izay rehefa tsy misy ny fo, tsy misy finoana n'Andriamanitra, tsy afaka hita ny tanam-pamonjeny Jesosy. Ka izao, mifandray zany ny fonao io sy ny finoanao an Jesosy. Ka izao, tanjo
tanjony devoly dia andotona ny foko sy ny fonao. Tanjony devoly dia andotona ny tempolon'i Jesosy. Tanjony devoly dia ampatananao amin'ny manomboka amin'iny ny fonao io. Sa moa tonga antsika mifanotronana fo le tena resany. Fo ihany le lakile. Toe-po le izy. Nafako so aftafavoakanao amin'izao andro farany izao toe-po. Ndao tena anao travail personnel mihitsy Jesosy tena mbola misy an'izao tena vita ty confinement ty tsy tamiko tsony izay zavatra izay. Fa rehefa mivoaka ty confinement ty ninona zavatra mitranga eo ninona tempête mifofofo eo dia za le trano tsara fiorenana eo amin'ny Jesosy izay vaty. Inona izy Jesosy izy le vantolampy tena Andriamanitra. Foko ndray dia tena iza zao tena anao izay ataoko mihitsy foko Jesosy tena tsara fitoerana ao sitraponao ve. Satria ozy izy ianao hoe ny trano izay tsara fiorenana eo vatolampy ihany ozy izy no tsy enjera. Ao aorian'ny confinement io be tabe tsy ho tafajoro. Be tabe ny tokantrano tsy ho tafajoro. Ary nisy vaovao raiko ary tena mampalahelo mandritra an'izay confinement izay ho tany Chine dia nitombo ny divorce. Hitanareo tsy le raha ihany ny olana tsy le tao hatry ny fahafatesana. Misy mety tsy maty tsy voaringa le aretina fa zao misy tokantrano simba misy etraketraky ny devoly ihany zany. Ka io tsy hoe midy ao an-trano ianao dia tsy tafiditra ny devoly. Devoly dia eny amin'ny tontolo ara-panahy izy. Za mampatonga anazy ianao tsy hoe manao vacances ao tokantrano ao fa iny miambina tsara. Miambina ara-panahy manamboatra ny fo hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa mivoaka ty confinement ty raha mbola tsy niakatra any an-danitra zasy ianao dia iny misy tsy maintsy hijoroantsika satria hisesesy eto amin'izao tontolo izao. Vo fanombohana io fa hisesesy amin'izay satria tsy tsara izao tontolo izao. Raha ohatra ka tonga anatin'ilay vaninandro zasy ianao any amin'ny bokin'ny Tesalonisiana dia misy an'izao. Rehefa hitena izy izao tontolo izao fa paix sécurité ho avy amin'izay ny colère divine ho ravy izao rehetra izao. Ao anatin'le tribulation le dernier temps zay. Za tsy te hoe tamin'izay fotoana izay. Le amin'le ordre mondial dia efa nitsangana zany le antichrist dia nanao endrika pe izy erak'izao tontolo izao. Efa lasa le église voalohany amin'izay fotoana izay. Amen. Fa le dia pe ato anatiko aloha, pe ao anatinao. Dia zasy ianao église mila mizara pe ao atokantrano sy manodidina antsika. Ka zao zany rehefa maloto ny fokony sy ny fonao dia tsisy finoana. Dia rehefa tsisy ny finoana tsy afaka mahita ny Jesosy. Dia rehefa tsy mahita ny Jesosy tsy mahita ny famonjena. Ka zao voafetra ny toe-pontsika ny fahitantsika ny Jesosy. Voafetra ny toe-pontsika ny tsy ahitantsika n'izay fahasambarana manana ny Jesosy izay. Be tabe ny olona efa nandray ny Jesosy tompo sy mpamonjy fiaina manokana ao anatin'ny fony ihany izy. Fa zao chef de famille ao anatin'le fonao. Tsy lohan'ny tokantrano fonao izy. Tsy mpanapaka izy dia tsy sambatra ianao. Dia iny olona mbola ampahorian'ny devoly ianao dia manana ny Jesosy ary ianao anatin'ny fonao. Be tabe ny kristiana efa nanolotra an'i Jesosy fa mbola ampahorian'ny devoly amin'ny tahotra, ampahorian'ny devoly amin'ny za zao tsy normal raha ohatra ianao ka kristiana dia miady fotsiny tokantrano izao confinement izao tena tsy normal. Fotoana namboarina fotsiny tsy zakako ny vadiko. Ahoana ny divorce anaty confinement? Eo mihitsy fotoana mba irétablisena ny relationnel ao tokantrano. Tonga ny Jesosy anapaka ny fitiavana, fifaliana, dia rao miaraka ao Jesosy. Fa rehefa feno izay ao tokantranonao tokantrano tsy vitan'ny corona na esprit impur fa mandrodana ny tokantranonao. Tokantrano sambatra ianao rehefa Jesosy no hitanareo menakava ao tokantranonao. Amen. Ka zao misy koa zao anatin'izao confinement izao voky télé. Dia izay koa ny statistika ny tenenizareo tombony olona mijery pornographie ao anatin'izao confinement izao. Hitanareo be ny coronavirus. Samina excès de manger. Tsy afa-tsy mihinan-kanina ao an-trano lasa ao Simpson. Tsara fa any amin'ny baiboly misy teny izao izay tsy mahafinaritra olona very mihinan-kanina lava. Fotoana izao mba amezan'andro fotoana mba amin'ny jeûne et prière. Fa nambara tokantrano vady amin'ny tokantrano mijery an'eglizy. Fitsindray izany azontsika ty zay no acteur hiaraka anasinao na tsy mahavininina plasinao dia andrejoro amin'ny fampikaraka amin'izany hikakarany dosea tsy nazonazy tandritra le dia tamin'ny taona Egypte possible tsy asofinao zany. Zao miaina anaty le tempête
Fa rehefa mijorotsika mahita an' Jesosy sambatra zasy ianao. Afaka avereny ihany foko dia trano natokako ho an' Jesosy. Tsy natokako ho an'ny fahotana, ny vatako dia natokako ho an' Jesosy. Za mampatonga anahy tsy miara-miatory amin'izy anizy aloha raha tsy vita fanambadiana, satria nanao manambady an' Jesosy aloha. Ka ny fanambadiana, mariage no permission omeny Jesosy hoe afaka omenao an'ny lehilahy izay fa natokako tenanao, satria na ny vatanao analo vao an'io lehilahy io. Ka io lehilahy io tsy mahazo permission mikitika ny vatanao. Ny lehilahy koa nefa sady épouse de Jésus Christ, tsisy vehivavy mahazo mikitika ny vatanao raha tsy zany na mihalala anazy ao anatin'ny fanambadiana. Ataovy règle daholo ny fiainanao, satria zasy ianao tay an-javona. Ataovy règle ny fonao, aza testeritra matory-tsony mamela mosina vadinao an'izao. Zao tena mitravay mihitsy ezaka, tsy hoe miezaka fa anao mihitsy tsy hamalimaly vadiko fa tena hoe ampanekeko, ampitiavana. Satria za tahita amin'ny famonjeny Jesosy, tiako zasy ny ankohonako sambatra ahita an' Jesosy zay rehetra, tsy fitiavan-tenako ilay izy. Hitanareo mahatonga antsika tsy mety makatoa an' Jesosy fitiavan-tena. Iza koa nanaiky an'io. Za hoe dia anaiky an'io. Zay tiako any nataoko. Ny olona izay maty tena tsy tafavoaka za. Fa rehefa tediavinao ilay tiany Jesosy tsy zefatra aminao na andeha anaiky amin'ny vadinao. Tsy dia tsy zefatra aminao andeha angina, amela heloko. Tsy vezatra aminao vehivavy lasa mba mianatra amin'ny teny mora. Fa satria ianao tahita an' Jesosy ao tokantranonao, tahita an' Jesosy amonjy an' tokantranonao, tsisy ho tevoringany corona na zavatra fa mbola miandro aorianan'io corona io. Alléluia! Ka ilay izy ohatran'ny Estera, aza tia tena anao somary dossier. Fa raha tia tena anao dia ho faty koa. Satria nga ianao tsy jiosy. Ka aza tia tena zany fa raha ohatra ny tenanao jerenao dia maty eo ianao. Sa izay tsy tia tena ihany no velona, satria na ino velona ho an'i Jesosy, velona ho an'izay tiany Jesosy. Ka mpanjakao izay tiany Jesosy ao tokantrano. Araroty travailler eo, atsara ao fiaina tokantrano ifanaraka amin'ny Jesosy. Ndao tsika mba sarotiny ny amin'ny zavatra mitrango anatin'ny foko io, anatin'ny fonao io. Fa aokay nahitako an' Jesosy, ao ilay trano fionana voalohany amin'ny Jesosy fa tsy an'ny SEQUOIA na amin'ny trano manga na amin'ny Roxy. Raha ohatra ianao ka mahafantatra an' Jesosy ohatrany ilay trano manga na amin'ny Roxy na SEQUOIA, dia jamba be zany ao an-trano ao. Non, fa afaka mba hisokatra amin'ny masonao mandritra an'izao fotoana fitokanana izao. Tena ahita an' Jesosy daholo tsika menakavy avy amin'ny alalan'ny fotsika. Jesosy ame ho anay ilay fo madio afaka hitanao. Sokafa mampatsiray ava fa ny mahitanao. Raha misy tena hitanao hoe ty zavatra ty mahatonga anao tsy mahita anazy, mibebao dia ialao tsotro izao fotsiny. Hoy Jesosy za mamela ny heliko fa mandeha aza manota intsony, simple be ilay izy. Mibebaka dia tsy manao tsony. Ny fanahy masina tonga ato anatiko sy ao anatinao hanampy anasy ianao hitahiran'io fo io madio. Zany tonga anasy ianao tombe du Saint-Esprit. Fanahy masina ao anatinao fanaherin'io coronavirus io fanahy io fanahy madio, fanahy saint, ary sainteté mahery no falotona. Raha tianao tsy hanakery aminao ny fanahy maloto miaina anatin'ny fiainana madio. Miaina anano fo madio, anao fiainana madio. Fa satana hoy izy Jesosy mantsa ny devoly, tsy manatoerana ty amiko mihitsy izy ny devoly. Zao tsarovy tsara fa rehefa voaomby teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, izy mihitsy nanolotra ny tenany, fa tsy hoe satana nahazo anazy. Izy nanolotra ny tenany mba tonga anazy voaomby. Fa raha tsy nanolotra ny tena izy tsisy devoly nahazo anazy teo zany. Tsy afaka mitsobohana zany izy. Midika zany fa ny fanahy masina dia afaka manohatra ny fanahy maloto rehetra. Fa raha tianao ny fanahy masina, anohatra ny etraketraky ny fanahy maloto rehetra amin'ity tontolo izao ty, manana fiainana madio, manana fo madio. Alléluia! Ka ahoana nahafahantsika mitahiry fo madio? Rehefa haitsika manana izay communion ny fanahy masina, izany hoe primordial communion amin'ny fanahy masina anatin'ny fiainam-bavaka sy nino fihinanana ny tenin'Andriamanitra isanandro. Satria na fahavalitsika, fahavali tsy hita maso. Ary ny zavatra etraketraky satana hita maso, etraketraka rehetra hitantsika hita maso, izay mangalatra ny fahasambaranao, dia misy devoly ao ambadika. Ka rehefa voatohan'Andriamanitra ny etraketraky ny devoly, tsisy mahakasika ny fiainanao hita maso zany. Aza manahy fiainanao hita maso zany rehefa feno tahotra n'Andriamanitra ny ao amin'ny tontolo tsy hita masonao ao. Inona ilay tontolo tsy hita maso? Ny foko sy ny fonao, fiainam-panahiko sy ny fiainam-panahinao. Amen. Ka zao ndao ialana amin'izay ilay tady mora sosotra.
mbola manalolo-po ve sao dia mbola misy amintsika confinement fa mbola manalolo-po an'ny bebe na rabena tsy haiko raha soa tsy haiko hoe tena velo tany ny elony tena aloha izy hoany fa zao za hoe za hoe za satana te andritra rena zany ndray za ararebirebena ny fokony amin'izay mamela anazy mety misy sola tsy afaka naveriny atr'izay aiza moa nameriny volanao kizy zao tsika samidy tsika ka raha mbola alahelo nisy olona tsy namerim-bolanao adabotany fa tsy ny volina akory namelinanao sy ny ankonanao fa Jesosy ka diovy ny fo diovy ny fisainana ozy izy Jesosy avao am-pozy izy ino ozy izy ny fo tsy le maloto zao zay zao tena tonga le fanoarana mampime papier génique ny tena atahorana zao raha ohatra zareo hoe tsy voadio le ary ambany ery fa ozy izy Jesosy hoe tsy le voanato izy ny tena maloto fa le mivoaka ao am-po za tsy miteny akory aza misasa aza mifafatsonto zay resaka eto mametsika azafady fa tsy resaka hoe maloto le resaka fa zao misy zana tena tokony terizinao madio izy dia zao fonao aza miteniteny foana tokantranao aza corona foana ny resanao tokantranao fa mahatonga corona voaka any am-bavanao sy mameno ny sainao efa nyraisinao zay vao voaratsy amin'izao tontolo zao nameno ny fonao alleloia mahatonga ny tahotra mameno anao satria nyraisinao ny feo rehetra zao tontolo zao saka tsy ahitanao an Jesosy daholo ireny fa zao dao tsika hibanjina hijery an Jesosy ahita an Jesosy anatin'ny fo ao za foko tsy poubelle amin'ny elo fa ny tenin Jesosy fonao zao dia teneniko anao fonao io tranoko efa ao anatin'ny fonao tehiriziny fonao izy madio fa hitanao rehefa tezitra ianao tsy problème mihitsy le olona hitezeranao fa le problème dia lasa satana mahita lasa tafiditra ao anatin'ny fonao dia voly dia manafanapahana ao anatinao izy tsy le olona kory mafanapahanao olona fa zao satana manafanapanao va milotom-ponao dia hitanao tsy sambatra ianao ina mahatonga tsy sambatra tsy hitanao tsony tsy mahita ny sitrapoko tsony ianao ka kolokolo ny fonao le fifandraisantsika amin'ny Jesosy no important fa tsy izay ataon'ny olona na tsy ataon'ny olona amintsika no important rehefa voafeha rehefa eo ambany fahefan'Andriamanitra ny foko sy ny fonao tsisy manam-pahefana aminao zany tsony tsy voafetra manodidina ny fahasambaranao tsy voafetra ny vola miditra tsy miditra ny fahasambaranao fa iny efa nonao fa voafetra ny Jesosy ny ten'Andriamanitra ny fahasambaranao amen ka zao ampanginy daholo ireo feo mifanohatra ny sitrapon'Andriamanitra rehetra avereno foko dia trano natokako ho an'i Jesosy ho an'ny sitrapony Jesosy foko sy ny fiainako iray manontolo ozy izy Paoly hoe inona ozy izy nasaraka amiko amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy fahafatesana ve tribulation ve zavatra mitranga amin'izao zao ny tiany Paoly tenena dia hoe aza vela misy endrika ka ameno ny fonao ka ny fifandraisanao amin'ny Jesosy aza vela misy olona natranga ka animba fifandraisanao amin'ny Jesosy satria lasa mandoto ny fonao inona ny porta voalohany hidiran'ny satana ahafahan'ny satana miditra amin'ny fonao fisainana arova ny fisainanao mba tonga ny fonao madio dia ahoana fahafahantsika miaro ny saintsika tandremo ny maso tandremo ny sofina fehezo ny aina manjery décide de regarder des choses saines décide d'écouter bonne nouvelle dia zay no fomba fisolorisanao ny fonao dia raha tianao isonorina zavatra tsara ao tokantranao ampiasaao ny vavanao hiteny zavatra tsara ao tokantrano tsofirano manodidina anao tsofirano la France tsofirano ny mpitondra firenena fa za miteny ratsy azy fa reraka izy zao tsy tapidalakala izy mba tsofirano izy fa za mbola mifosa ihany amin'ny Macron eto ambavaka izy tompo tsofokirano izy mba nafahendrena fahalalana avy aminao aiza mijery an'ity Kristy tsofirano maire tsofirano député tsofirano ny autorité rehetraka zao tontolo zao tsofirano manodidina ampiasao ny vavanao anaparitaka ny fahatsaran'Andriamanitra mba tonga zao tontolo zao ahita ny Jesosy amen tandremo zavatra enonao an-tranao jerevanao an-tranao sao dia amotika ny fifandraisanao amin'ny Jesosy mila bilan personnel tsika amin'izao fotoana zao rehefa mividy zao confinement zao dia iny mila tsara fiorenana eo amin'ny tenin'Andriamanitra tokantrano sy tokantranonao fa hoy izy Jesosy efa nampananteny za ao anaty barka za fa tondranareo aloto rivo inona le loto rivo
l'autre rive endrika aorian'ny confinement zao tsarovy tsara fa mbola tsy tonga ny an-dandry tsika misy zavatra ao mbola etrehana ka raha tsy tafajoro amin'ny Jesosy tsika tsy mahita raha Jesosy io foko sy fonao io tsy en règle avec Jésus tena tsisy tafajoro eo zany tsy fampitahorana ilay izy fa au contraire ary bonne nouvelle ahafantarana tokony ataonao fa anonsony anao tafavoaka tenena akaikinao tafavoatsika miaraka amin'ny Jesosy vatinao tsika voaka fa nanana Jesosy Alléluia Jesosy efa tafavoatsika tsika efa mbola mita amin'ny Jesosy zasenao ka miatsony ao atsamy tsy Sakatra ny an-danitra tsika hiakatra ny an-danitra daholo atao trano na mibedana ankizy ary efa tena manao izay mapety mihitsy tsy mitabataba tsy natao fahasosolona sagizitianana fa mivavaka aloha atao anaty fanahy masina izy mamena zay capacité zay gérer amin'ny foko aloha dia rehefa feno fanahy masina dia amin'izay mitembora ny ankizy zao raiky izy ohatr'izay ny adiady lavata afaka feno fahasambarana reo mandritra ny confinement hoe natao fiadanana fivaliana satria ho tsapanareo sy ianao na irera ary ianao ho tsapanao ilay présence réelle n'Andriamanitra ampitondra fifaliana anao tonga anao te hidera hifaly ao tokantrano satria izay présence palpable de Dieu zay ho fantatro amin'izay tsy miankina amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa miankina amin'ny fonao mahita an'i Jesosy ao mangingina aloha ka rehefa te hiaro ny fotsika dia ataovy tsara fiarovana amin'ny fisainana rehefa tiatsika tsara fiarovana amin'ny fisainana ataovy tsara fiarovana amin'ny maso tsara fiarovana sofina tsara fiarovana ny vava misy hery atao anatinao ao fanahy masina izy afahanao manora amin'ny fisainana ratsy rehetra toerana fisaina maloto rehetra fisaina tahotra esprit ambaka reny zao tsara dia mahazo ny fisainanao no manaka amin'ny fonao ka samihafa ny esprit saint sy esprit anapana ny fisainanao mba azahoana ny trôna fonao fa efa azo ny trôna fonao dia afiainanao inao mahatonga mbola angazana io mbola misy fonao tsy amin'ny Jesosy tanteraka masina anatra désir fitsangana rehetra le fona fainao mahery ny adultère no ny esprit mahery ny intérêt souffle fanahy masina viens esprit qui est dans mes têtes moi à rejeter à résister contre toutes les pensées malsaines obscènes fais Jesosy n'a pas fou Jesosy atai ahita famonjenao fa ianao mpololo fonao ianao mitondra ny fakan'ny Jesosy tokontany dia nareo ananao dia manompo zay koa dia mahita Jesosy zay koa mahita Jesosy dia sambatra ataovy tokantrano ataovy réunion ny joie ny amour ny patience fahazaka tokantrano areraka tsy ihany tsisy mpanampy tonga atao trano zaza fety anampy anao kosa za kosa dia leo pety za foana dia zany dia hiady eo dia ino mangalatra ny fifandraisantsika amin'ny Jesosy daholo zany zavatra atao izay tokony atao rehetra aplamina ny zavatra tonga amin'ny foko sy ny fonao adio tsara Alléluia tsara ny tompo farany amaranako azy dia Proverbe chapitre 23 verset 26 mon fils ma fille donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies amen zao be da be ny olona tsy nanolo tena ny fiainana tsy nanolo tena ny fony ho an'i Jesosy tanteraka fa afaka manao dinina afaka manao endrika fanompona be da be ny ampiangonana fa zao janga izy any ambadika any mangalatra izy any ambadika any manalolo-po izy any ambadika any tsy mamay eleloko izy any ambadika ka ny tena fanolorana sacrifice vivant tsara indrindra aloha afaka omenao an'i Jesosy ny fonao madio fa ny olona izay manome fony an'i Jesosy tsy dia mahavita mafoy ny zavatra rehetra ho an'i Jesosy moranao mafodima mafoy fotoana mafoy ny zavatra rehetra ho an'i Jesosy ho amin'ny manodidina anao rehefa tena an'i Jesosy ny fonao Alléluia dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ary hiaraka hivavaka tsika alohany amin'izay teny izay raha inay sarobidy avy amin'i Jesosy Kristy tompo misaotra anao izay ny amin'ny teny ny amin'ny teny mamy izay nomenao anay Jesosy avy Nazareto fantatray sy ankehitriny fa ny tokantrano voalohany dia ny fonay Jesosy hoe tena te hahitanao izay te hahita ny famonjenao izay indrindra anatin'izao vaninandro izay iainanay izao Jesosy avy Nazareto kanefa anao milaza
fa fo madio no mahita anao ary ny finoananao no afaka mahita ny famonjenao. Jesosy avy Nazareta voalohany indrindra dia anadio amin'ny fonay zay eo anatrehanao. Jesosy ao tena fony zay fa ny fahotana tsy fahotana endrika vita tena fa manomboka avy anatin'ny fo, manomboka avy anatin'ny fisainana, manomboka eny am-bava. Jesosy ao tena mamindra fo aminay ny amin'ny zavatra rehetra izay nampalahelo anao tao anatin'ny tokantranonao izay ity fonay ity. Fony zay Jesosy ao tamin'ny endrika tamin'ny fahatezerana, ny fahasosorana, ny fahakalana, fakizitianana, ireo lolo-po rehetra Jesosy avy Nazareta ao tena mamela ny elokay. Fanay masino apio zay tena ahitahirin'ity fonay ity madio. Iaina ao anatin'izany hoe fo tena madio zany. Fiavany, fo feno manafanetretena, fo feno antra, fo tena mahay mangina, fo mahay manetritena, fo mora mamaelaeloka. Jesosy avy Nazareta amboary izay tsirairay avy anana fo le afaka ahitanao, le fo afaka ino ny famonjenao foana amin'ny fotoana rehetra mba hatonga anay sy ny ankohonanay le tokantrano miafiorina eo amin'ny vatolampy velona dia Jesosy Kristy. Ahatonga anay sy ny ankohonanay tsy ninona tempête na tribulation eto amin'ity zao tontolo zao ity dia ianao hoe qui va triompher dans le monde, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. Za sy ny ankohonako dia mino an Jesosy ary izay mino an Jesosy Kristy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amaranantsika azy vetivetika fotsiny anao fandraisantsika. Raiso ny rasy ny rasy ny nofony Jesosy. Andaotsika antivirus anankiray. Antivirus izay fahaitsika le izy fa so fotsiny hoanitsika le izy amin'ny fahafantarana feno fa ny fandraisana dia tsy vita amin'ny finanana mofo sy fisotroana divay. Antivirus voalohany mandra-pivoninanao dia psaume 103 verset 3-4. Psaume 103 verset 3-4. Io antivirus voalohany. Psaume 103 verset 3-4. Les enfants, écoutez aussi. Lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies, qui rachète la vie de la destruction et qui te couronne de bonté compatissante et de tendre miséricorde. Et toi, tikuitatsika tsara zao fa couronne de bonté compatissante nefa sahaza ho anao. Manao jeu de mots tsika tsy maninona zany fa aza tezitra raha hoe miverimberina izay tezy zay. Couronne sahaza anao dia bonté compatissante. Zao teny fanahy masina antsika koa fampaherezana antsika dia zao ny couronne d'épine nefa noentin'i Jesosy. Tsy misy couronne tokony hoentinao zany ary tsy misy couronne manjakazaka zany. Ary izay fanampin'ilay couronne efa tsy miteny tsony koa au nom de Jésus. Luc 4 verset 4. Luc 4 verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de chaque parole de Dieu. Mahatonga anao velon'aina sy mahatonga an'ilay antivirus matanjaka dia satria anao mihinana tenin'Andriamanitra ihany koa. Mihinana ianao tenin'Andriamanitra, mivokisy ianao tenin'Andriamanitra. Be da be mihitsy ny tsao mandeha tonga tsoka tsao le izy. Resaka hoe minana tongolo gasy, minana gingembre, misotro, mihinana tenin'Andriamanitra. Misy antivirus izay tena faran'izay tapony indrindra tena tsisy maharesy ny anaran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy, ny ran'i Jesosy sy ny nofony Jesosy tena fihinana ozy izy. Tena fihinana rasony hoe jerisika vetivetika. Jean 6 50 53 55. Jean 6 verset 50 53 55. Miara-mamaky tsika dia ataovy conscient tsara ianao fa mamarana amin'ny fotoantsika. Jean 6 50 53 et 55 amin'ny anaran'i Jesosy. C'est ici le pain qui descend du ciel afin qu'un homme puisse en manger et ne pas mourir. Et ne pas mourir. Et ne pas mourir. Mampanantenanao ny ten'Andriamanitra ary mampanofan'Andriamanitra. Io izy, c'est ici le pain qui descend du ciel
afin qu'un homme puisse en manger et ne pas mourir. Zay raha hihinana nofony ianao tia ny nofony Jesosy. Raha hisotro ny rano ianao tia ny ranon'i Jesosy, dia tsy hampaninona anao ninona zavatra mitranga. Verset 53. Alors Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez aucune vie en vous. Dia zao zavatra mifampahirezana fanahy masina ihany koa ty zavatra anankiray ty. Mifiraisanao aina sy mifiraisanao rano Jesosy rehefa misotro ny rano ianao dia tahaka ny concevoir sahady, tahaka revêtir sahady an'le nouveau corps céleste zay fampanantenan'i Jesosy fomenantsika ary ampiakanjony antsika rehefa tonga izay fotoana zay. Verset 55 dia zao hoe car ma chair est en effet une nourriture, zay le Luc 4 teo zay nivakitsika teo ihany koa hoe ny ten'Andriamanitra dia mofo fihinana. Ma chair est en effet une nourriture et mon sang est en effet un breuvage. Amen. Raiso ny mofo dia raiso ny sang de Jésus-Christ. Zao tadidio tsara. Ny sang dia manaparitaka ny sang dia manaparitaka eraky ny vatantsika hatrany an-tapon-doka hatrany am-paladia. Ny karazan'ny vitamine rehetrarehetra. Nofony Jesosy zay hoanitsika dia tadidiny sahady fanasitrana ilay izy fa an'ilay fihinanatsika azafady amin'ilay corpstsika zay raisitsika ozy izy teo ilay incorruptible. Le raha ty dia alliance vaovao zay vitan'i Jesosy, réconciliation zay vitatsika ary lovantsika. Rehefa hihinana ny nofony ianao ho azonao fahasalamana feno ary zato isan-jato zany. Rehefa hisotro ny rano ianao dia voadio tanteraka. Zay le psaume 103 teo hoe mamafa ny fahotantsika rehetra izy ary manasitrana ny aretina rehetra. Raiso fahafantarana feno fa rehefa ho tonga vatana sy ranao rehetra satria hoaninao hiditra amin'ny vavanao dia miala daholo zay karazana zavatra rehetra zany na aretina tsy mikoroné an Jesosy ho mpanjaka amin'ny mpanjaka. Raiso ary hoano amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tadakitsika. Jesosy avy Nazareta mireconnaître anao tanteraka zay fa ianao mpanasitrana, mpanafaka, mpamonjy. Tsisy anarana ambony noho ny anaranao zany. Ary ndoalika daholo ny fahefana rehetra enina ny an-danitra ety an-tany ary firotsony any ambany tany. Manaiky ny anaranao Jesosy avy Nazareta. Sotra fanafananao aretina rehetra. Sotra fanasam-potoana rehetra maty leva fo. Ary misotra misiraka ny santé divine zay. Zao aketo zao. Misotra fanamboatra sahady an'le corps incorruptible-nao. Avec corps incorruptible efa asianao mpianatra fonanao tangana tamaty. Miandrandra zany koa zay Jesosy. Milohan'ny ahatongavanao any amin'ny rao an-lanitra ka hakanay ho any amin'ny toerana izay fanamboaranao anay Jesosy ao. Matoky izay fanotenao dia manadio anay isan'andro. Ary mahatonga anay irrépréhensible foana le fanotronanao, le fanatrehanao Jesosy ao. Esory songoty izay tianao rehetra. Indrindra fa ireo mety ao anatin'ny faharariana ankehitriny. Tompo miala sy miasotra ny aretina voaka any amin'ny fivoahana. Ary inona fanantenana mitsahatra. Tompo misaotra amin'ity sekoly ny Tokantrano androany ity izay décrétenay selenay amin'ny anaranao sarobidy Jesosy ao. Fa tahaka ny fiomanana izay niomanana Estera niomanana ankehitriny zao. Fa efa ho avy le fampakaranao ny épouse. L'églisenao ho tonga épouse-nao. Fanomanana enim-bolana. Mbola arahana fanomanana enim-bolana. Tsisy mahafantatra ny daty sy ny heure sy ny seconde. Fa ianao efa niteny tamin'ny vavany Paoly apôstôly fa tsy tokony
tsy tokony hahatratra anay zany rehefa miomana tsara zay. Ka Jesosy ny fiomanan'ny Estera dia lavitra noho izany ny fiomanan'ny eklizinao ankehitriny. Ka reto zanakao, reto mpanomponao ankehitriny Jesosy diovy dia sasao tanteraka ny tokantranony. Tondra-bavaka ho amin'ny papa rehetra, ho amin'ny maman sy ho an'ny enfant rehetra ao amin'ny tokantrano androany aka ny toerany tsirairay avy. Ny zanaka aka tondra aman-dreny, iobéir, écoute dia iobéiran'ny papa sy maman, ary maman aka ny toeran'ny instructeur, instructrice ao amin'ny tokantrano, ary soumis tanteraka amin'ny papa. Ny papa kosa dia hitondra fitiavana ary hitondra ny besoin rehetra izay ilain'ny zanaka, ary sanatria tsy hitondra ny zanaka anatin'ny irritation. Ray amin'ny anaran'i Jesosy efa Nazareta misaotra amin'ny anaran'i Jesosy efa Nazareta. Ny izay irery kosa ny tokantrano aza manara aza atao, fa tsy irery ao amin'ny Jesosy Nazareta. Tsy irery ao amin'ny Kristy ary manana tokantrano ianao satria fomban'ny Kristy ianao. Raha eo ny anaran'i Jesosy efa Nazareta nisy senay ny androany ao amin'ny Jesosy Nazareta fahafan'Andriamanitra mosinareo izay maty dia morokana masina amin'Jesosy rehefa tsara folo tsara ny ankohonareo, folo fiarana fonareo, relation entre papa sy maman, zavatra torotoro amin'eny, aza matory ianareo zanaka, miaraka amin'ny fily amin'ny zanaka, miaraka amin'ny lalao sy zanaka, Andriamanitra tokoka mandany amin'ny resaka hoe offrande sy dîme ambony daholo, atokany daholo amin'ny sisiny dia rehefa miontsika dia karakaraina izay tokony hanaovana azy. Dia rehefa vita izao fotoana izao dia misaorana Jesosy dia rao Jesosy. Tainy Jesosy daholo tompoko, mandram-pioana daholo tompoko, ampitiavana be peace.